fanjanambondrombe nosoratany Razanak'olona Justin Marc. ho velomin'ny Vantsoa Ny Ravo ary Anjarliva miaraka amin'ny Faly, Le Mec Rakoto ary Sinaiza. Roland Ramanantsoa no nandray feo. Anjarliva no nanatotosa. Olontery Zaka! Zaka! Atray! Fatoirato! Tena variana be mihitsy laha zany a. Dia ahoana? Inona ry tiany vaovao? Rado marina. Tsisy vaovao resy. Zao faly mahita an'lahy miaraka amin'ity fiara raitra dia raitra ity zao. Zay indray nareo zay. Zao fiara efa nary zao ve le tsy mba hitinay dia lazainareo fa raitra dia raitra ko tsy. Fanary ozy alahy. Ino? Ko tsy harina lesy mba ho tsipononay. Fa manao anareo lahy. Dia taiza foana zao vao hitandray. Taiza moa lesy fa tsy nety ny fitadiavana ny renireny tany alavitra tany. Fa zao raha tsy mainka aloha lahy dia mikara atao anaty vamma dia miresaka sady efa ela loatra koa mantsy nge zay tsy neonantsika izao marina mihitsy lesy zany rado. Zara aza tafahoana ndraiky. Tena efa niveriko tsy fakahita ntsony tsika sy alahy resy. Mba marina moa. Ka ahoana ty rado? Fa taiza foana aloha ialahy ty. Sady efa metimety mihitsy ny namana vao hitandray. Mino aho fa efa mety tsara angamba ny atao. Fa angamo le tsy hita zay hoe mety. Tena marina lesy Zaka. Leon'le fitadiavana asa teto an-tanàna lesy rehefa tsy tafa tamin'ny fianarana intsony. Ka elange lesa raha araky ny resaka henoko siso taoriana tsy nahitana an'lahy intsony dia toa hoe nano fianaran'lahy tany ampitany ranomasina. Kony hoe tsy atafahoana indray fa tsy azoko mihitsy. Aza mahasosotra letsa Zaka. Ny teny amin'ny anjery manontolo aza lesy tsy tafa ka ny ampitan-dranomasina lahoana. Tsika roa lange niarany rava ihany. Aiza kosy. Kosy. Zange rehefa tsy afaka baka dia nitsana avy hatrany. Satria lesy zay tsy mahatakatra sekoly université tsy miankonoatra an'lahy zay. Fa izy aloha ny very lahy nianatra teny amin'ny université. Ataoko fa rehefa samy tsy afaka baka iny nge tsika roa lahy ialahy tonga dia nijanona avy hatrany moa zany namery taonandray mandiary rehefa tsy tafa dia zay koa lesy ny tanitra. Ka taiza foana ry alahy tsy hitantsony taorina an'iny. Amin'izay nanjavona tampoka. Tsy fantatra hoe lasa izy. Kanefa raha nisy ny tena mpinamana sy tsy mifankafo indrindra fa iny dia tsika mitsamby. Iny marina tokoa lesy zany Zaka. Tampoka tokoa aloha no nahatafidirako ny asa tamina orinasa entreprise rehetra teto Antananarivo. Dia zay no nandefa hiasa tany Diego nandritra ny 3 taona angarangidina teo. Ay tsosa. Zay mifandehana. Sambatra lesy alako. Zaho lesy ty hatramin'izao tsy mahita izay marina. Fa dia izay hita eny no atao e. Ary tsy mety mahita asa raikitra sy tena maharitra. Ono tokoa lesy Zaka. Ialahy ty moa zany efa manambady. Ka ny fiainako aza lesy zao hitany lahazoko. Mirenireny foana ohatran'ireny amboa kely tsy manatompo reny ny fiainako. Ka vadinina no alaina amin'izao. Asako. Raha tsy hoe ho alaina ho ampijaliana ka. Ary alahy nefany. Mbola tsy amperitaona aloha zay nanambady ary efa niteraka anankiray. Sambatra lesy alahy ratoko. Sady tena tsara vitana. Fa hono alitiry Zaka. Nanahoana ny toan'le tantaran'ny lasy fanja aloha. Fanja? Eno tsy te resaka momba an'izany fanjany intsony lesy ary rado. Saingy ny hoe lahy namana izay nahalala tsara. Eny hatramin'ny tsy ambarateloko aza dia tsy maninona fa mitantaraka eo an'ilay ihany ny toyiny. Eno aletsy raha Zaka. Hitako tokoa aloha ny fitiavan'ny lahy ny fanja taloha ireny.
Ary zany fakiterany lahy tamin'ireny tena nahalala tsara ny firedaredany fitiavany lahy ny fanja. Tsapako fa tena tsy niraika tamin'izay tovavy hafa mihitsy lahy. Natao inona tsara mibika sy tarehany ary natao ny ahoana ny fiantsony dia tena tsapako babo tanteraka tamin'ny fanja ny fony lahy. Eny fa na dia fanja koza tsapako fa tena tiany lahy. Nefa dia nahoana loatra lesy. Eny tokoa. Ela marina ny fakiterana toky ifandraisana izy fanja fony mbola tany am-pianarana tsika. Zay ngoa. Tsy nisy niafina tamin'lahy ny fitiavako tafahoatra ny fanja. Ary marina mihitsy ny teniny lahy fa raha mbola vehivavy hitan'ny reto masoko reto dia tsy hitako izay tahaka amin'ny fanja. Ary mino fa tsisy mihitsy zany e. Ka hoe ahafahako manala ny fitiavako ny fanja tompoko ka nolotra an'izany amin'ny hafa. Fa dia tena tsy tanteraka zany le nofinofiny lahy hoe apakatra ny fanja ho tokantrano lahy. Voalaza ny lahy lesa rado. Dia gagako. Kanefa dia zange ny fitiavany lahy zay. Ary za koa tena nahita fa tiany lahy fanja. Zany hoe efa nifankatia nareo roa na dia mbola tsy nisy fahamatorana loatra zany fiarahanareo zany. Fonontsika ny farany. Nino fa efa totoso zay ny aminareo roa kanefa dia gaga letsy amin'izao fotoana izao ko. Gaga lahy ozy lahy. Eno a. Soroko amin'ny lahy rado. Fa na za koa za dia gaga ohatran'ny lahy. Ary manontany tena mandrakariva hoe ny atao hoe anjara ve zany dia tsy tiana fa zay teren'ny fiainana tsy maintsy ho vadiana. Eny e. Mety ho marina ihany zany teny lahy zany nefa mety ho diso ihany koa aloha e. Raha marina ary zany dia hoy aho hoe nahoana Andriamanitra izay lazany hafa tsara ny manao toy izany ka manome fahoriana sy aretim-pon'ireo voninka ity toa. Raha diso kosa dia hoy aho hoe very anjara sy ny angarana tanteraka satria lasa ny hafa le anjarako. Misy fanantenana tsony ny fainam-pitiavako. Zao lesy zaka. Alohan'ny tantaran'ny lamiko ny tantaram-pitiavan'ny lahy fanja dia ndao aloha hijanona kely tsika iara-iala hitaita kely mba ampitony ny fony lahy marary sady ahafahako mihaino ampitoniana ny lahy koa e. Andao ary. Eny ary lesa rado. Angamba tsaroany lahy tsara teo amin'ny 10 taona lasa teo angamba izay. Fonontsika tao amin'ny kilasy famaranana ny andohan'ny fankatiavana izy fanja. Andeha nge apatsivoko ny lahy ny fiandohan'ny tantara. Veloma daholo nareo. Veloma zaka, veloma rado. Veloma ky fanja. Raha pitsondray zany. Yo. Ary toa tsy valiany lahy kory fanja manao veloma ny lary zaka fa loza ny lahy mitokaiko fotsiny mandinika azy io a. Ety lahy ohatran'ireny olona very sainy ireny. Olo tiry zaka. Veloma. Lahy ty letsy zaka dia tena fa ino ty mahazo any lahy ty e. Ohatran'ireny tsy tonga sain'ireny le tsy tipozy lahy manara-maso amin'ny fanjako. Olo ty mba aty amin'izay lesy ny maso fa inona ary ty a. Sa miaraka ny fanjany an-trano ny lahy. Ndanala ty enjeo any a. Le tiako lesy. Ka lahy lesy ohatreny io mijery Flora reny manara-maso amin'ny fanjako. Aiza letsiko. Raha tsy efa dify mihitsy le zanak'olona tsy miverina mihitsy ny maso ny lahy fa dia ohatran'ireny tsy tia tany ireny lahy mandrevirevo sy manara-maso azy. Mafangely ty rado ny mahazo aho fa tsy hitako izay atao e. Eny tena hainy lahy ary tsy miafina amin'ny lahy angamba fa tena tiako angelesy izy iny e. Olo tiry zaka. Ny lahy angeletsika fitiavana mijanona ho faniriana fotsiny fa manina nefa raha tsorin'ny lahy amin'izany fitiavany lahy zany dia vita e. Tena sarotra lesy zany Fa manina lesy ary tsy mety vitako. Kanefa dia lasako amin'ny lahy fa tena tiako fanja. Ary mino fa tsy isy tsony no tiako tahaka azy raha mbola eto ambonin'ity tany ity. Eny e. Kanefa dia tsy haiko mamboraka amin'izany fitiavako miredareda ato anatiko izany. Mba ampio lesa rado a. Eny e. Tsapako tokoloha zany fitiavany lahy ny fanjany. Kanefa lesy manafa. Sody mba ilozany omby miahaka eo lahy raha tsy mety kaingana. Fa hoana ty. Olo tiry zaka. Tovavy pikana sy tsara taringely ty fanja e. Noho izany tsy ela rery no tsy ritra azy fa mety ho maro a. Iza koa zao no tsy karitra lahy ohatra. Tsy misy hoe tsy karitra fa
Mazava ho azy letsy zany vehivavy ohatran'ny fanjova izy zay lahy dia tsy ho maro mpitsiriritra ka manomboka ty am-pianarana zany ka hatrany amin'ny toerana rehetra zay misy azy ihany zay tsy hitantsika any ka zay ny ilazako amin'lahy hoe mila mandresy ny tahotra sena ty lahy ary mila manana fahasaina lesy raha tiany lahy no atateraka amin'ny fitiavany lahy fa raha tsy zany ny bandy ngely ty tsy ela amin'ny zavatra hainy zay ho tsakotsakony ny enina sy arary fo eo alahy hoe tahak'izay tena marina tokoa lesy ny lahy zany rado tena marina mihitsy ka zao lesy aleo fa misy hevitra hitako tena ampiako an'lahy eny tokoa laha zao lesy fa tena mijaly ingely izy zany rado mafy zany ty nefa dia ty anaty nofinofo fotsiny anyka atao zary areto-posy mahatonga tsy fantohana tsara ho amin'izay ataoko rehetra zany indrindra moa fianarana eny tsapako ngely lesy zany zaka ary zay no nahatonga hitady hevitra mba hoe ahafahako manampy an'lahy ka zao ary ka ino tsara zao tamintsika vohiditra teo dia tafaresaka tamin'ny fialana sy miora zay tena namany fanjato am-pianarana le fahasoankana lesy ndaso aloha lahy satria somary tonga loha zay andro any rehefa nifampiresaka elaela teo zay teo am-piandrasana ny fidirana dia nanontany an'ny fialany miora hoe ahoana ihany no ataontsika sindeha amin'ny sabotsy dia namaly miora tamin'izay hoe andao anaovantsika surprise be izy iny dia rehefa nanontany azy roa ny amin'izay tiano resana dia fantatro fa aniverserany fanja amin'ny zomaly ty amin'ny zoma zao eo ka dia manomana fanomezana tsy ampozina ho an'ny fanja izy roa vavy zany vely ty rano zany dia inona no atao amin'izany o zay lahy ka tsotra letsy zany zaka manimana koa lahy fanomezana miavaka ho azy ary porofo eo anatin'izany fanomezana zany ny fitiavany lazy zany hoe ao anatin'ny fanomezana tolotrela azy no ararao ty torian'ny lahy fitiavana aminy letsy tena hevitra mety tokoa lesy zany io misaotra ny lahy lesy fa anio dia anio any dia hanomana an'izay mananamana tokoa manana ny lahy misaotra lesy tsy misy isorana fa tsara ho fotsiny aletsy rehefa tonga any amin'ny fanjakany lahy lahy tsy ela taorina an'izay lesy dia nigadona ny andro zoma zay andro ny tsingerena ny taona nahaterahan'ny fanja nanomana fanomezana ao amin'ny fanja zay fanomezana tsotra sy bitika ihany raha jerena kanefa manandanja raha ny fiheverana azy tena nalaiko tao amin'ny soratra masina ny angaliako tsara sady noravahako sary fomena midorehatra sary-mboninkazo manao hoe eny tsara tarehy tokoa ianao raha avako eny tsara tarehy tokoa ianao efa babinao foko amin'ny fijerinao ny ray misirana tsaroko tsara fa tao amin'ny boky ny tononkirany Solomona no nalaiko io teny io ary mbola napiako toy zao eo amin'ny farany ambany izay somary nataoko niavaka tsara hoe fitiavana mandrakizay no hitiavako anao ary dia nataoko tao anaty kadra fitoeran-tsary miloko ranom-bolamena ireo teninao ary nofinosiko papikado miloko marevaka ary tsaron'la tsara ngamba nanatona antsika azy ao raha tamin'izany manao ny fanja manahoana atao variana be hoa manahoana rereo lahy ina vaovao salama tsara zay ka ary ny vaovao dia misy tokoa ka lazao ary ianao ny tonga dia tany sao amin'ny letsy ry zaka fa misy inony tohatry ny hafaafina rereo lahy zany marina tsy ohatran'ny reny ilazy iny ireny zato-poziny zaka ka tsy zany rery fanja fa manam-baovao tokoa zay nefa ohatrany tsy tafavoaka ny zaka ny ilaza azy aminao noho ny asarotako inatry lery tsy azoko zao rery fanja hoe ahoana
Enonay fa fetinao ny androan'io. Ay ve, naharerola reto koa dia efa manaitra. Marina tsy noheveriko ilaza inona. Eny e, ka noho izany indrindra no nanantonanay ro lahinao zao e. Mba hanolotra fanomezana kely sy fiarabananao re zahay e. Misaotra betsaka na tsiaro ary. Dia arabaina tratry ny fitsingerenan'ny andro nateranao ry Fanja. Andriamanitra anie hiambina ny fiainanao mandrakariva ary tsy tsahatra ny hanome fahendrena sy fahasalamana tananao e. Dia mba hotojo amin'izay tanjona hotratrarina anie ianao. Misaotra betsaka. Ary toy izany koa ne nareo. Zay ihany Fanja no mba avy aty amiko fa izaka koa manana ny avahany amin'ny manokana zay tsika mbananay ro lahy. Ay. Marina tokoa izany ry Fanja. Noho izao fitsingerana ny andro nahaterahanao zao dia indro misy fanomezana atolotra anao. Mety ho bitika ihany ity kanefa ny habean'ny foko manolotra no hanolorako azy ianao e. Misaotra betsaka zaka. Ka antoerina dia ny fonony izany aza. Toa tsy androko ny ahita izay ao anatiny. Ka tsy mampaninona vera tonga dia sokafako avy hatrany. Eny e, tsy maninona ka. Misy raha eto zany androany a. Ay e. Kadra foto tsara tarehy. Ranom-bolamena. Ary iny zato lazainy soratra. Eny tsara tarehy tokoa ianao raha afako. Eny tsara tarehy tokoa ianao. Efa babonao ny foko ripiray firenena amiko. Efa babonao ny foko amin'ny fijerinao indray miserana. Fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Taoriny namaky ny teny tao anatin'ny fanomezana natolotra azy io dia ahoana rehetra? Tsy nahateny tsy nahavolana Fanja fa izany ny banjin'ny mafy. Ary tsy tsarotsaroko akory ny fandraisanay tampoka hifanoroka fanondrony. Saingy tsy teo amin'ny takolaka toy ny teo aloha intsony fa toa samy lasa tsy nahifanantona molota iroa. Dia nanomboka teo lesy ny andohony ny fankatiavana izy Fanja. Tsarako tsara zany fotoana tantarainy lahy zany ary tena tsapako hoe ny fankazo apotokolo nareo roa kely na dia hitako samy saroka enatra ihany aza indraindray. Noho ny finamanana izay nisy teo amintsika roa lahy dia lasa zany no mpanelanelana anareo. Na disadisa kely io na zavatra mahafinaritra. Anka tonga fakitera tsy nahy mihitsy tamin'ny andaniny avy. Tsoriko amin'ny lalo fa tena tiako lesy Fanja. Ary raha ny tena marina dia fa latsapaka taloha ela talohan'ireny fotoan'ireny tato am-poko ny fitiavako azy. Ary indrindrindrindra tamin'izao ora sy fotoana izao dia toa tsy hitako mihitsy izay olona afaka hamonra ny fitiavako izay efa matory tanteraka aminy. Ary tsy mino hatreto fa mety hisy olona ray tiako tahaka ny fitiavako ny Fanja. Fa ny mbola barainga amiko dia hoe nahoana ny tsy tanteraka ny taminareo kanefa dia tena mifankaty ringa ianareo roa ty e. Tsy haiko le sarado. Sa zay tokoa ve le antsoina hoe lahatra sy anjara? Kanefa raha ny tena marina dia tsy mino an'izany ahy. Amiko dia Fanja mihitsy ny voatokana ho anjarako raha toa tena mitombona izany anjara sy lahatra izany saingy siparana ahy. Fa inona le tianao mitranga ry zaka ha? Fantatrelahy tsara angamba ary tsy niafina tamin'ilany fiainako noho ny mahampinamana antsika roa lahy. Ka rehefa tsy afaka tamin'ny fanadina-panjakana bakaloreanatra antsika dia nisafidy nijanona avy hatrany noho ny fahari-piainana izay fantatrelahy ihany. Eny marina aloha izany. Ka mboty iray izay asa madinika toy ny asa tranon'olona mba namelomandrenina ianay
Anka mafy aminy mbola hanohanany sy ireo zandrika efa tamena ta ka dia nijanona mba hanampy amin'ny fitadiavana sy mba hatafitan'ireo zandriko. Raha ela kosa namery taona ary fanja dia afaka soma tsara ary ny safidy amin'ny fianarany teny amin'ny sekoly ambony tsy miankina mba teto Antananarivo. Ka tamariny angely ity no efa nanomboka tsy nahitana ny latsondro zaka e. Marina lesy zany rado araka ny teniko tamin'lahy teo dia sahirana ara-pivelomana saika dia nilofo mafy tamin'izany fitadiavam-boly zany mba hanampiana ny tao an-trano ary sy asa sindra dia nataoko avokoa. Isan'izany ny fiambenana tranom-bazaha amin'ny alina ary manao dokera amina tranom-barotra lehibe raha eo akaikina izay amin'ny atoandro na rehefa tonga ny entana farany zareo avy any ivelany. Somary namenatra ihany nefa izany toerana misy azany. Anka dia tsy dia nifanerasera firy intsony tamin'ireo namana mpiara-mianatra intsony ahy. No tsy nanana fotoana firy koa no lanilaniana intsony. Rono aletsa zaka. Nanahoana indray kosa ny tamin'ny lasy fanjaka, tsapako misy elanelana be teo amin'ny fahari-piainanay. Zany e? Anka menatra ny ampiseho ny fanjany tena momba na dia mbola nitoteny hatrany aza ny fankatiavanay. Na dia izany aza nefa tsy hoe kivy fa vonona ny kelaina tsara no aviko izay natenako azo fanja. Ny ray andro ary fanja jerendringe retsy voninkazo etsiretsy tsara tareoko izany reto izy kanefa dia voninkazo ty. Maninona koa zao reo? Tsy hita ve hoe tsara tarery ireo zao ary toa mampitsiriritra ny aka mihitsy. Sainga raha reto poziny nefa toa tsy hety ambolena an'ilay tanànako. Voninkazo efa hita matetika ireo ve dia mbola mahavarinanao ihany? Raha zaho manokana aloha dia efa aleo mahita azy ireo e. Fa tsy mahafinaritra andry kosa ve zao tsika roa mba mifampiondakondana mifampiangoka avy ty eto amin'ity toerana feno bozabozaka sy voninkazo mahafinaritra ty e. Ka tsy hoe le miaraka aminao ngeny tsy tiako e. Fa ahoana ary fanja? Fa ty toerana falehantsika ty nefa mankaleo ahy. Aiza ve ka isaka izay mba hiaraka aminao zao ny olona dia ety foana. Impiry aho mba miteny aminao hoe mba ento mitsangatsangana amin'ny toerana ray mbola tsy hitako nefa mahafinaritra sy tsara ho tsy dia andreny aho. Fa hatramin'izao tsy nisy mihitsy. Fanja kosa moa aza dia mora sositra e. Ka hita fa zaniko. Ahora fa hanomana fotoana dia hoentiko any amin'izay tianao mihitsy ianao. Hita eo indray ary e. Fa zao kery malalako raha nanontany momba ny tanjon'ny fankatiavantsika tamiko ny teo aloha dia tsy mbola hitako loatra aloha izay ambarako satria mbola miezaka fantatra ny amin'ny fanomanana ny tokantranontsika. Fa ankehitriny kosa ary fanja malalako dia efa tazako manangasanga le maraina vaovao hiposaka eo amin'ny fiainako noho izany fikelezako aina izany e. Koa anio no anontaniako an'izay ao am-ponao raha toa tena vonona ny ara-dalana amiko mandrakizay ianao. Inona no tianao lazaina ry zaka? Aleo tonga dia hotsorina ny resaka e. Ny feonantsika anio dia hifampidinika ny amin'ny rosotsika lalindalina amin'ny fankatiavantsika roa. Izany hoe mikasa ny anao fomba any amin'ireo nahitanao masoandro ary malalako raha sitraka ao Efatry ny ela no nangetahita an'izany ary zaka. Kanefa teto dia akamatatra ho ahy kosa ny mombanao. Taoriana ny tsy nerahantsika nianatra intsony. Toa lasa manafy ny zavatra amiko izany ianao. Any ka lasa toa tsy matoky anao intsony aho. Raha izany foana raha dia avery amamiko ny fatokisanao ry fanja malalako moa nisy zavatra nirianao sy nangatahanao tamiko ka tsy nizahako mandrakariva ny hatateraka an'izany mba tsy hampalahelo anao. Eny no ezahako hatrany ny anao izay sitrako sy asambatra anao satria ny asambaranao ry fanjanao asambarako ary niezaka hitandro ny fahadiovanao satria izay ny tianao sy fanindrinao dia nitantanako anao madio tsy misy pentina any amin'ny hotely masina amin'ny andro hifaneketsika ireo ao an-Andriamanitra. Fa matoa kosa nisy izay toa niafina taminao momba dia satria mbola nisy tanjona izay nitratrariko amin'ny ampitotsika roa. Tokana ny teniko ry fanja ary tsy hiova mandrakizay. Tiako ianao ary tsy misy no tiako toa anao mandrakizay. Zaka misaotra kia.
Nirotsaka moramora ny ranomason'ny fanja ato aorianan'izany teniko izany ary fa mihany ela izay roa e. Zany ve letsy? Toa nofo tamiko anefa izany rehetrarehetra izany. Ary nandainga tamiko ny zava-nisy satria Satria nahoana letsy ry zaka, ha? tamin'ny fotoana io dia ngeza mahakadiry ary mafy toa vatolampy ny fankatiavana izy fanjaka. Tsy miraika amin'izay rivo mahery ary tsy miororo amin'izay ororo-tany. Kanjo ay fitakasilainy izany. Fa inona letsy no nitranga tamin'izay, ha? Araka ny efa voalazako tamin'lahy dia nanao fampitahana ahy e. Ary tsapako fa latsa danja tanteraka izay raha miohatra amin'ny fanja. Raha ny fari-piainana no resahana. Eny ny fanany fahaizana aza dia resy ny fanja ihany koa satria na dia ny diplômana baka aza ange tsy azoko e. Tia nefa fanja ary tiako izy. Kanefa toa zaharenatra ho ahy ny ampiseho marina ritra momba taminy. Niezaka nanao izay tsisy nielanelana be loatra eo aminay. Taloha kely ny fampiresahana io nefa dia tsinjoko fa efa ho tampina tsy ho ela ilay antsana ngeza be izay nampisaraka ny saranganay satria tokony ho roa volana tao alohan'io dia tafahoana tamina karana ray mpanefefo izay aho. Mpivarotra sy mpanafatra moto ary nilaza tamiko io karana io fa ampiantoka moto amin'ny vidiny ambany mba ampandehangiana ny tsenanay ary asaky ny mahalafo manome ny vidiny. Ay, tsara kosa letsy izany ko. Fa mety fifanarahana be tsy nisy ohatr'izany koa zao no natao tamin'izany ngamba letsy e? Izy aloha dia izay. Nanomboka mivarotra moto nataoko izay tany amin'ny sehatra rehetra ary tena nahomy satria vetivety foana dia nahazo tombony betsaka. Ka niova vetivety ny fiainanay ary teo nieritreretako ny hampiakatra amin'ny fanjahovadiko. Lalina letsy izany zakako. Toy izany letsy fa tena mahaliana be letsy izany tantara izany ko. Hatreo aloha dia fantatro fanja fotsiny fa miasa na dia mbola tsy nilazaiko aza aza ny asa izay ataoko. Fa ny mahamaka ahy dia nihatanteraka ny raharanay. Inona nefa izay lahy no nitranga? Inona le tiano nitranga teo? Raha mbola teo ampiketrehana ny amin'ny tana tsy ho elan'ny raharanay no lasa tao nanomboka ny tsotsoka fanja. Ary tsy fantatro izay antony fa na dia tafaresaka azy izay dia tsy te hiresaka amiko firy izy. Lasa ny roa volana fa ny natanteraka amin'ity fiovana nisy teo amin'ny fanjy ity. Niezaka ihany nefa nitady sy nanatona azy noho ny fitiavako azy tafahoatra. Fa tsy dia ahita teny firy intsony izy. 3 volana no lasa. Tsy hivitanteraka ary nila tsy ahateloka ny isan'andro no niady-tsaiko tamin'izany. Eny, efa nena mihitsy aza. Ny ray andro nefa dia hifanja indray no nidodidody ny tady ahy. Manahoana zaka? Malahoana malalako. Ao biso aloha hoe fanja. Fa ahoana ange ho any dia anaovanao fangalam-pery ohatran'izao e. Rehefa mitady ianao dia tsy hita mihitsy ianao. Ary na meona azy tsika dia milaza ho maika sy misy atao foana ianao. Nahoana ange ry fanjany dia mampijaly atoy izany ianao a. Fantatro ny fitiavako anao. Ary tsy zakako ny tsy mahita anao ela. Eny e. Miala tsiny aminao aloha ry zaka raha toa ka nampalahelo anao ny fihetsiko tato ato. Tsy apako tokoa fa mijaly ianao. Eny na ny endrika ao aza dia hita ho niova ho tao olona miady saina ka izany indrindra no tsy maintsy nanatonako anao anio. Fa misy inona ry fanja, ha? Izao ry zaka. Ianao tsy hanana alahelo na lolo-po amiko na dia kely akory aza. Satria samy efa voatondro amin'ny fotoanany avy ny zavatra-drehetra. Araka ny nandaran'ny mpahary azy. Fanja, fa inona ny tianao lazaina e? Tsy ho azo tanterana ny amintsika ry zaka. Fanja, fa... Tonony eo aloha ny fonao e. Dia aoka tsy ho alahelo na tezerana no asetrinao ahy. Satria tsy anjara ny atsika. Fanja! Nahoana ange ihany dia ataonao ohatran'izao rehefa tena tafalatsaka manontolo aminao ny fitiavako e. Tsy napozy koa ry fanja. Diso tianao avy dia ararotonao vonoina tahaka izany ny amiko rehetra. Tsy ry zaka. Na dia zaza
Tsy nino fa tsy ho afaka ny tsiom-pivaditsika ny aorianany kanefa nino ihany ny saiko ankehitriny fa tsy hainao ny voasoratra ny lahatra ara-dalàna amiko mandrakizay. Fanja, sangy ratsy ve zao ataonao amiko izao e? Tsy fisangy loatra ry zaka raha ndresaka ohatr'izao ah. Tsoroko aminao fa tsy mendrika anao intsony ny fitiavako ry zaka. Satria efa namadika anao ah. Andray ry Fanja. Dia sahanao ve? Sahanao nanoseny ty volamena. Tsy mba minety voaloton'izay fakapanazy fitsiritana. Fa mitoetra ho madio anao hatrany. Dia sahanao nivadika tamin'ny tokony fanaovantsika fa hodoriana atsika. Tsy mino ary Fanja. Zaka. Tsy mino ahy e. Aok'izay. Mamela amin'izay vadisoko fa raha ny amintsika kosa aoka hivalina hatreo. Fono eo am-ponao ny fitiavanao ah. Ary mety aiza ianao hamelona ny zany amin'ny olon-kafa satria efa manan'olo tiana. Andray ry Fanja. Ary tsy iza fa ny zanak'ilay karana izay patronao ihany no apakatra ho vadiny Antsoaty. Ary aloha dia tsorina aminao fa efa mitoejaza amin'ny ankehitriny. Inona hoe ry Fanja? Ay, Sakira namadianao ah. Tsy vaniny ianao e, mpamadika. Anody anao zao ranomasoko izao. Tsy maninona fa alao ny fonao ry zaka. Ny amintsika roa kosa na tiana na tsy tiana dia mifarana hatreto. Resinao ary Fanja. Resy tanteraka. Inona toko moa izay oatra raha mitaha amin'olo loatra ny Sakira. Izay sady mpanam-bola ny tapaizana. Ataoko ahoana ny fiady anjara amin'olo loatra indrindry. Na dia ny lahatra aminy aza. Ka dia onona ary Fanja. Tsy dia misy hoantenana tonga mba raha ny amiko. Sakira kosa azo antoka fa afaka ny hampiadana anao sy ahasambatra anao. Na hitondra anao hitety an'izao tontolo izao aza. Inoko fa ho vitan'izany. Fa za inona moa za e? Tany laza ko raha ila tsotodiko. Koa melanao ary Fanja. Satria ny fahasambarako eto an-trano dia miahasambatra anao. Manakaiky etriny. Kanefa na roviana anao roviana dia tsy tsahatra hitemponao ny foko ry Fanja malalako. Ary ho tianao foana mandra-pahavadiko. Satria tsy olona afaka hakosoka anao ao am-poko. Amelanao anefa raha azonao antoka fa ano ahitanao fahasambarana. Tena enjana letra zany ry zakaka. Dia izay zany ny faran'ny fitiavan'ny lasy Fanja. Tapitra teo lesa raha ny aminay a. Saingy aminy angamba ny mety tapitra fa raha ny amiko kosa olatra tsy maty vonoana teo amin'ny fiainako lesy ny nisian'ny Fanja. Ary tsy ho levina mandrakizay atopoko ny fitiavako azy. Na dia tsy azy izy. Fa andasa aloha lesy ry zaka. Mahagaga kely ny amin'ilay hoe lasa n'ilay zanaka patron an'la Fanja. Io ny tsy azoko hoe tamin'ny fomba ahoana loatra letsy e. Sa ve dia hoe ny fanerasera tamin'ny Fanja io Zakira zanaka ny patron an'la io ka? Tsy sarotra ho an'ny mpanam-bola lesa rato no manomaka ny tanan'olona. Rehefa nampahafantariko ny Fanja ny toeram-piasako dia tonga matetika ny tsena any izy. Misy fotoana nefa tsy tratrany ao. Ka dia tamin'izay zany nanararaotany Zakira nanadalana azy dia izay fotsiny. Ka tokony onona amin'izay ka nadino azy tanteraka koa ngeletsy ala ry zaka e. Satria na dia tia azy azy angela mifonikosa efa n'olo-kafa e. Ary tsy an'la tsony. Ary raha hoe tena tia an'la izy na toinona resaky Zakira taminy na ohatrany ahoana fa nraviraviana vola be nataony Zakira dia tsy tokony hoe nivadika tamin'la velively nge Fanja e. Ny tia lesy tsy voatery ho tiana. Tiako Fanja. Ary fitiavana mandrakizay no itiavako azy. Raha tsy ndraiky mihitsy angamba anao afaka dia inoko fa tsy ho afaka atopoko ny anarany. Dia
Itoetra irery sy tsy mba hanana izay ho anjaran'ny lahy zany ialahy noho ny fitiavana ny fanjaran'olona. Tsy maninona lesy rehefa izay no anjarako a. Efa niezaka ihany a nitady an'izay ho asoloko ny fanja nefa tsapako fa tsy mahita ahy e. Ary toa tsy ahita tiako tahaka ny fanja. Olon-tiry zaka. Ho vo mafy amin'izany ngely ty lahy. Dia ahoana zany zao no avy laka? Tsy haiko lesy Rado. Toy ny olona efa maty ny fiheverako azy. Tsy misy azo atao intsony ny hamerenana ny rainy ainy. Ary toy ny trano efa maika na ny laveniny aza tonga manditsoka sy mampitomany. Ny saina letsy mila amboarina ary zaka. Mila manadino azy lahy ary mibanjina fiainana hafa. Faraka ny fitenin'ny lahy azy hoe ny maty tsy verina intsony. Atao voatry ny maty e. Elahy mantsy lesy. Zay indray elahy. Na dia efa nataoko toy ny maty aza, ataoko ahoana ny fanadiny ny fisiny teo amin'ny fiainako? Ary ataoko ahoana ny fanero ny foko ho tsy tia azy? Eny e, marina ny lehilahy nefa tsoriko amin'lahy fa mbola olatra noho izany angelesy ny mahatonga toy izao e. Mirenireny fotsiny ohatran' ireny alika tsy manatopy ireny sisa. Satria ny olon-tiana nafoy. Ny asa koa tsy maintsy nafoy niaraka taminy satria ataoko ahoana moa lesy ny mbola akaretim-po amin'ny fahitana ny olon-tiako eo tratran'ny olona mampiasa sy mibaiko aho. Eny e. Ataoko ahoana ny tsy eritreritra ny zanaky ny patronko rafilahiko. Ary indrindra ataoko ahoana ny tsy alahelo sy angiry firy eo anoloana izany na dia hoe hanambola azy a. Vokany potika daholo izay nantenaiko rehetra, ravo, ary dia rava hatramin'ny fanantenako. Ka moa tsy toy ny efa manampy isan'ny adalam-pirenireny eto Antananarivo aho zany sisa. Mahay reza letsy ry zaka. Ary manana herim-po sy herin-tsaina lahy nadino ny fanjaisiny momba azy rehetra raha tiany lahy hiarina ny fiainany lahy. Dia tady dito iteniko ty fa tsy ho an'ny lahy no niterahany ray aman-dreniny amin'ny fanja. Noho izany aza mieritreritra izany anjara izany lahy fa safidy le tia ny fiainana. Mahaiza misafidy fa mbola tsy lany lanina ny sosiny tsara e. Fa hono aletsy ry zaka? Dia tena lasa vadin'le zanaka-karana ny san'la tokoa moa ve zany fanja e? Raha ny fantatro farany momba azy dia bevokan'le zanaka-karana ny isako izy. Le niteneniko lato hoe Zakira e. Ary tsy hitako sy tsy reko intsony taorinan'izay. Volana maromaro eo zay ny lasa. Ary ny amin'ny lahy zany zao ahoana ka? Zao hitan'ny lahy zao e. Raha ny tiako lesy Rado zao dia miala eto tanàna mihitsy aloha mba mampitony fosaina saingy. Zao letsy e. Raha mety lahy dia hoentiko manaraka fa misy kandrahoan'ny lahy zay ihany raha mazoto aloha lahy. Oay, avo ny lanitra letsika tsy takatro Rado. Tena tiako zany. Fasa inona aloha izy e. Zany hoe mila ravinahitra any atsimo any lesy ny dada toaka. Any akaikaiky ny faritra Ambalavoatsy Pary any no marimarina koa e. Nanokatra orinasa fanaovana divay any izy. Ary atsony aho mba hoe hanampy azy amin'ny fampihodinana ny orinasany. Miroborobo tokoa manko ny orinasany dada toa satria manana tany maloboka tena be velarana tokoa izy. Herintaona zay ny nesako taminy. Tsara kosa lesy zany ke. Hitako moa tia lahy lasa miaraka amin'ity vamo maraitra be tiako. Eny e. Marina aloha zany fa miasa ahy. Ary azo lazainao mahafapo ihany ny karamako amin'ny dada taonay saingy tsy dia avy amin'izany iny nazahoako an'ity fiarako ty. Fa inona ity Rado? Koatra ny asako lesy dia mampiasa vola koa. Mampiasa vola amin'inona? Zao a. Tena manan-karena tokoa lesy ty Madagasikara tsika ity. Saingy tsy ampy fanaraha-maso loatra antika lasa tantely afa-drakitra ho an'ny mpanambola vahiny. Antika mantra eo ambony arena trano ny gasy. Tsy azoko aloha e. Inona aloha ny fandraisan'izany? Zao ary betsaka vato sarobidy amin'ny ilany atsiminy letsy e. Ary maro ireo malagasy tatsahany ambanivohitra any no miroboka manao an'izany asa fivelomana. Eny na dia hoe tsy mahavelona azy loatra ary zany noho ny fanararotan'ny mpanambola ny fahalemen'izy ireo. Antika lasa mivarotra amin'ny sarany tsy tokony ho izy akory ny azan'izy ireo. Nahita an'izany ka dia mba haroboka koa letsy e. Nampiasa vola satria tombony ho ahy ihany koa ny fahaizako ny teny vahiny. Ahafahako
mifandray tsara amin'ireo mpanambola vahiny izay mpividy ny vato. Zany hoe mitrandraka vato soa zany mampiasa vola ozy izy tamin'ny lahy teo, zany hoe mividy ireo izay avy any amin'ny tatsapi-trandraka ary mivarotra an'izany amin'ireo mpanambola avy eo. Tena mahazoto alisa rado na dia hoe hifanampy amin'lahy amin'izany fotsiny azaka. Ka ho alamintsika leto zany ary mila miomana lahy fa 3 andro any no ahafahako mijanona eto Antananarivo raikitra lesa zany rado. Eny ary tapabolana zay ny nandao Zakoniarivo ary nahatongavako to Ambala vao zay faritanin'ny Fianaratsoa. Tapabolana zay natenaiky fa ampangatsika ny ferim-pitiavako zay tsy mety mikombona hatramin'izao kanefa indrisy. Ary na dia lavitra n'le tany niarahana ny sambatra azy dia to tsy mety maty atao tsaika ohatrany fanja ary tsy mety tototra ny fitiavako azy. Asa inona loatra re no antony? Eny fa na dia fa sanamotika ny fiainako azy izy ary nanao izay avera tanteraka tao anaty hirifiry-saizina mangitsokitsiky ny ankaviana sy fahadisom-panantenana. Raha ny marina dia fa naningotra ny aiko fanja ka nefa nahoana ny tsy mety manadino azy ahy ary tsy mety maty le afo miredareda atopoko hatramin'izao. Tsapako fa mbola tia ny fanja. Ny saiko no aviloko tsy tia fanatritava amin'ny tsony fa ny foko kosa mbola manery ahitady azy hatrany. Anka to tsy misy mihitsy za mba ety fahan'ny foko fa olona rehefa namono ahy rehefa sambatra eny tratran'olo-kafa ihany no hitepony dia hifanjy zany. Tena lasa mihitsy ange lahy zany Zaka zany raha tsy tena hoe mandeha famboroto koa. Ohatray ay ve fa ao elahy ary tsy hitako nge nidiran'ny lahy teo ke lahy mbola mandefa avinaniko mbola mametsovetso ny kalafanja iny nga lahy tika zao lesy rado mba atonao amin'izay le tsy nisipiny fa sao dia tapy amin'iny eo lahy mba mahaiza lesy makafy fiainana fa tsy akaretim-po amin'izay zavatra efa tsy anjara sady lahy ve tsy mahatsikaritra fa tena maro tsara sy manitona ny tovavy amin'ity faritra ity. Za aloha sira fa mety misy azo solon'ny fanjatsara amin'ireo mbola tsy haiko loatra lesy rado na roviana ihany ny fitiavako voifoa amin'ny torimasony mbola hoe mpitadiavana ny fanafodin'izany azy zao courage le tsy Zaka fa mba hirato amin'izay lesy ny maso tsy evangely ty fanjaka hoe ho tokana matany aleo tsy avadiko ny resaka mbola miasa be nga ela zany loha miandro ny fampidinana ny rodovay dia anatitra azy amin'le 480 any antsena araka ny baiko ny rafily dadatoany lisany. Karaha izany ary dia ilazako dadato mba mialany an'lahy araka amiko rehefa vita an'lahy zany asa zany aiza ity rado ianatsimo any akaiky ny Sakarantsika hividy vato fa efa nisy olona ny antso ahy tany akoatr'izay misy vazaha Pakistany zay vao ny antso maly mba hitondra entana any aminy noho izany rehefa van'ny Sakaratsika dia zay dia mety 2 andro vao mitodidoy Atsinanana indray fa toa misy karera vakoniny any amin'ny distrika Masobe any zany hoe toerana ambany vohitra be aloha itoerana io ka tsy haiko ahoana vonona ve lahy tsy misy fisalasalana na dia kely azy eny ary ny fiarako ihany leto zany no entintsika ho an'ny Sakara saingy rehefa hiazo any Masobe tsika dia tsy maintsy ny fiaran'ny mamody no mitondra tsika ohatrany hoe somary saro-dalana ihany mantsy no miditra tany amin'izany toerana izany fa hono aly ity rado izy tia mamody teneniny lahy mamody le Pakistanais miara-miasa amiko le Zaka izy ny tompon'ny vola fa ny tsika kosa mitady izay toerana hitanany entana sy mifidy zany amin'ireo mpitrandraka madinika letsy ay ve ka raikitra zany
Tonga eto Ambalavao tsika. Ohatry manome toromarika amin'ny farany mamoty zany fa tokony hijanona sy sakafo aloha zany tsikako. Sady mety atoro eto Ambalavao mihitsy angamba satria fa miamaizina koa ny andro. Dia tsy maintsy raha-pitso zany tsika vao manomdia indray raha azoko tsara. Ka tsy aleo ve zay toy izay hoe hitsapatsapany amin'ny tany tsy fantatra amin'ity andro maizina lesy e? Mino aho fa mety ho tapak'andro maraina ihany no andehanantsika dia ho tody any amin'ilay toerantsika ka. Satria raha araka ny fanazavan'ilay namako mpitrandraka any amin'izany alakamisy ny teniny izany dia tsy ampy 70 kilometatra miala eto akory io toerana io. Saingy saro-dalana fotsiny letsy e. Oay, reo ry zareo fa nakasisiny. Ajanonimpi lesy ny fiarantsika. Ato amin'ity hôtely lehibe ity zany tsika no hisakafo sy atoro raha izany ka. Mahafinaritra sy mahatehoana letsy zany mijery reto tanàna ty ambanivohitra lavitra ty retoko. Ny tontolo maitso mavana, rivotra madio. Ary tena variana sy lasam-boroa mihitsy angela zany Zaka. Na ny resako aza to tsy misy eno lakory. Ahoana ho zay lahy? Tena lavitra mihitsy. Hitako ty za miteny rery tsy misy mpiaino. Fa inona nefa ny tenenin'ny lahy teo e? Tsisy ninona lesy fa mba ty resaka fotsiny so dia maimbo eto ny vavako. Ny mbola lavitra ihany. Nefa lahy to tsy eto fa ny zavaboary ve ny mahatalanjona andazaka sa mbola man'olo tsy manana ihany zato izy ka? Lasa lesy ny sakorado. Hoe ahoana lesy Za ty mitady vola ary tena efa manao sorona ny tenako ny amin'izany. Kanefa mo ahasambatra azy vola. Eny fa na dia vidy an'izay tiako rehetra azy Ny vola letsy no zatry ny fiainana ry Zaka. Ary tsy misy afa-tsy ny lalana ahitana an'izany atao hoe fahasambarana izany eto tany. Eny e, hitan'la zany. Tsy ho laviko satria raha milasy amin'ny olo-kafa dia izay tokoa ny marina. Fa ho anandray na dia anam-bola be ray trano azy dia to hitako eto foana fa tsy ahita an'izany asambarana izany velively ny tenako. Fa nahoana letsy ry Zaka satria lesy efa nesorona tamiko le any fahasambarana eto tany dia le mahalalako tiako indrindra ary tsy ho voasolon'izany izy. Zay indray lasa ny redirediny lany fanja. Mba esoro eo an-tsaina amin'izay letsy zany ka. Atao voatonony efa maty letsy izy ary tsy misy azo atao hamerenana ny intsony. Olona tsy mahatsiaro an'ny lakory na dia ray segondra aza no mba nilany fahasambarana tokony ho trandrahan'ny lako. Efa azo lazaina hoe mpanam-bola angela zao manomboka eto e. Noho izany afaka misafidy tsara ny toy ny tantaran'ny lara-pitiavana. Ny lehilahy ngeon'le ty rehefa manam-bola tsy mba ratsy zany mihitsy Eny aleo tsy fandirana ny tenany lahy satria tsy azo lavina. Rado, aiza ihany le ty zany toerana zany raha araka ny toromarika aloha dia tafahodina nyty tendrombohitra ity tsika dia tonga ary moramora ihany lafa efa tsy arabe tsony angeny andehanantsika. Lalakely zara raha tonona fiara. Tena enjana mihitsy letsy tiako. Ny sisin'ny fiara aza angamba zao tena kika tsy lazaina tsony kikisan'ireny ahatra isan-karazany eny an-dalandiniko. Tsy misy dikany amin'ny tompony lesy ny mandoko an'ity verina ho tonga tonontsika rehefa mety ny atao Zay fa tonga letsitsika. Ry tanàna somary tahaky ny alana Kondray ry ngamba le toerana misy an'ilay olona manana an'ilay mercure letsy Dasa. Aleo ajanona eto amin'ny malaladalaka eto ny fiara dia mianjandro mamody aloha vao mirotsaka eny. Efa reto aoriana reto koa ry zareoko. Rado misy olona tamin'ny manatona antsika anginy ity tamin'ity. Ilay voty. Izy le namako nahita n'ity ketrika ity letsy ary mampitady mpividy Za kosa ny antso amin'ny mamody vidiny asa. Mamody moa efa araka ny tantarako an'la reny fa tsy vao zao zay ny arany asa.
olona avy aty amin'ity faritra ity zany ty le vaoany laty. Tao mbala voany no nanaiky sendrasendra ary de tafaresaka ela zay. De tamin'izay no nilazany tamiko fa mpitrandraka avy ato amin'ity faritra ity izy ka. De nanomboka teo ny fiaraha-miasa taminareo? Ary fantatry ngiarainy tsara ny fahaizako mifandray amin'ireto vahiny mpitrandraka arena aty amin'ny faritra atsimo Madagasikara reto ka zay no niantsony avy hatrany vao nahenony fisiny zany olona nahita Mercure zany izy. Anahy sarotra ao an-dry zareo mantsy nitady ny olona hividy azy ko. Aroko zay aloha fa fitehako tao akaiky ity ngarainy miaraka amin'ireo olona nahita an'ilay Mercure angambako. Raha mise mamody koa aby efa vonona amin'ny fitaovana rehetrako. Ka zao mipaikady ry zaka. Meno lahy. Atao anatin'ity malety ity ny vola rehetra ampidiny eto. Ka noho izany de ialahy aloha mijanona ato amin'ny fiaran'ny mamody ity miaraka amin'ireto vola reto. Fa zay kosa no nitesta rehetra namporifonana tena izy na sandoka netana. Ka raha tsy efa manome toromarika ny ray aminay na za zany na ny ray amin'ireo mpiambina mamody efa dazy manaraka azy aty ireo de tsy mivoaka tela miaraka amin'ny vola. Ain'ilay ihany fa ilaina de ilaina ny fahamelona amin'ny afiera ohatran'izao a. Mazava lesy fa de miandry ny toromarika avy aminareo zany e. Zay ary zany e, mila mailo lahy. Saky fa lasa matahotra be zany a. Ohatrany hoe misy zavatra manindry mandry a. Rado ny rehetra mbola smoke tery manao testany letana. Ireo efa tazy mpiambina amin'ny mamody variana mandinika ny fihetsika reto tomponentana fa eo tsy mba taitra manodidina akory. Lanitro tena ohatra mahatazana olona mikofokofoka avetsy amin'ny retsalana koa ny rehetra. Tena zay ka tafidikizo zay. Marina tsy talo reto milazo mpivarotra Mercure reto. Aleolora nga ndefa klaksona mba hanairako ny rado sy mamody lozy ty. May marina voanany eny ny klaksona ty nisy maromaro mipotra tampoka avy ao anaty alana akondro tao ary manambana basy ny rado. Inona ary no ataoko? Loza fa zay vao tena tampo ty. Andro tambina amin'ny mamody ny tonga aloha ary tonga de latsilatsaky ny enina lavo. Tena loza fa efa maromaro ny hero tao ary mamaly tifitra avy hatrany. Oay, tena vonro tamin'ireo mpiambina amin'ny mamody. Ary za inona no ataoko e? Aleo tonga de tsiko ny fiara azy azoko itsina ny fiara rangaha. Ary anavotana izay tsy lavo ny bala ny rado ny tanjony. Aza miefika ilahy ary vata ho lasa teo. Loza marina fa tena voambona basy eto amin'ny varavarankely ny fiara. Sofe fa velona ny fiara ary fa tafiditra koa ny vitesy. Sanoko tampoka avy hatrany ty. Zay tsiko avy hatrany avokoa isany le tsy vaniny reto ho faty andry. Ao zany tsy efa ifatra zay voatonako tamin'ny fiara teo. Ary hoe ny rado sy mamody aleo mitandray mandeha iray fiara de asaina hiditra ato anaty fiara zana. Rado miakara ato anaty fiara angany lao angany. Andraso fa maratry mamody. Zay marina tena voatifitra teny amin'ny loha mamody. Rado miakara angana lesy fa tena tsy mitsitsitsy reto dalo reto. Ao tonga ny fiara fa efa tafiditra ary akekezo amin'ny mpiambina ray namatsiky ry mba ambojena azy ny fiara e. Gasy voatapitra ty ny teniny lahy de grobaky mibala ny kibony tsy izy tsy no fa andony aina no vonjena. Zaka mafy alahy fa tsy fahamelan'ireo tsika satria fantany fa aty amintsika ny vola. Aza matahotra alahy fa haiko ty e. Tafavoaka ihany lesy tsika. Tena loza ray loza aloha fa iny tena loza lesiko. Raha taraka
kely foana no nahatonga valolahy teo akaiko to dia efa tsy olona tsony aho ohatr'izay le tsy ry zakako. Fa ny olana kely ty rady dia mamody sy rehefa dampiambina azy dia lavo avokoa e. Ka izy ireo no tsy maintsy miteny an'ireo daly kokoa noho izy ireo nanana fitaovam-pividinana mahaliana an'ireo daly loetsy e. Zay no mbola nahavelonako. Fa ahoana aloha fa andeha niresaka teo e. Fandrika tsotra izao ve nahazo antsika sa Tena zay mihitsy letsy e. Rehefa nitesitena le mercure dia hita fa sandoka le izy. Ary vosaika hitrotriny mihitsy aho no avy hatrany dia basy no nanondro angely ty e. ka zangy nahatsikarina zavatra hafa fa talohan'izay ary zay natony nampanimoko ny klaksona mba hanaitra anareo sangy tara loatra moa ny klaksonako. Fa tena loza zao dia izy dimy lasa mitaraiky daholiko. Ny aina aloha navoto fa tsy any aloha any eny marina aloha zany e. Zara za afaka tamin'ireniko soa ihany aloha fa nijanona tato anaty fiara fa raha tsy zany angamba dia vita teo daholo momba antsika rehetra. Tena zay tokoa hoe tsy aloha zaka. Raha azoko tsara ie zany dia tsy datsapotrandraka valy sy volamena akory ny le voanaman'la fa dalonay nampiresaka fotsiny. Ka izy mitondra tormelinina maromaro mitady olona vity zany no mifanenanay sy mifankalalana eto Ambalavao. Ay moa ka dalika izy fa aiza aloha le tsy zany lalantsika zany ha. Fa ngamo hita hoe makaiza ty fa te mizotra amizitsiny ihany fotsiny aloha tsika mba ho afaka amin'ireo dalo ireo a. Ka mila mailo ihany le tsy nahita izany aza fa tsy fantatra tsony hoe lalana mizotra makaiza ty alentsika ty a. So mantsika vao mainka ho any andavaky ny daliko. Ka na dia izany aza rato dia tsy afaka mijanona tsika fa miezaka manalavitra nyity toerana mahitandro sy ty hatrany aloha. Eny satria fantatra fa tsy maintsy manaraka atsika ireny no vola be lasatsika. Mahay tokoa moa letsika. Ka raha izany no izy dia tsy mafy letsy fa mety tsy hijanona mora foana amin'izao tokoa ireny e. Tena efa lavitra ihany tsika raha izay vitantsika izay e. Kanefa dia mbola tsy mety mahita tanàn-dehibe mihitsy fa zara raha mahita tanàna kely misy trano rona telo izay tsy azo antoka sady tsy azo hijanonana akory. Eno a tena mety lalana manalavitra tanàn-dehibe tokoa ty. Ary mety any ambadimbadiky ny tendrombohitra any zao no misy tanàn-dehibe atyko. Dina le tiano atao rado a. Ny andro anefa miariva ihany. Ka toy izany aloha le tsy midia. Eny fa na dia mandram-pahamaiziny andro azy tsy afaka mijanona mihitsy tsika fa mbola tsy haiko nge izay tany misy antsika ity e. Soa aloha fa tapo-tany eto mibetsaka aty ka mbola azo ny fiara le tsara avokoa e. Ny fiarantsika koa tsy mahataho-dalana raha teo. Ka etsy aloha amin'ny likon'ny fiara indray sao dia reraka lahy. Eo ary e. Tena tsy afaka tsongo ty tsika. Voatery tsy maintsy miateto ny lalana. Ary tena tapo tendrombohitra ngeza misy antsika izany e. Antsana ny mamarana ny lalantsika ary voadidina ala mikitoka ty tsika ry zaka. Tena lala tokany ty ary tsy misy hevitra fa tsy miverin-dalana e. Ny andro anefa ty efa miamaizina. Tena loza lesy ty fa tena ho tapo-dalakale tanteraka tsika. Andraso ary aloha ivoaka ny fiara dia hianika ny ry hazo be ry. So mba mahatazana tanàna ny lavitra any mba hitoditsika. Mety tokoa letsy zany e. Sady efa maizana zao ny andro ka mora tsinjovina lavitra izay toerana mety misy tanàna mirehitra jiro. Laso ary. Inona le tiany hitany lary zaka? Mahatazana jiro mirehitra ny lavitra any ve lahy? Tena ala matevina avokoa le ty na ny avy aty ankaviantsika na ny avy ankavanantsika. Tena tsy hita fiafarany mihitsy. Marina ve letsy? Dia tena tsy misy hevitra fa tsy miverina lalana nalentsika teo ve zany letsy ha? Tena angamba tsy maintsy izay mihitsy. Nefa andraso hoe aloha ohatra mary feona tanàna tsy dia lavitra eto izany a. Tsy azoko. Feona tanàna ahoana le ty ha? Feon'olona fampiatso antsy ankizy milalo takariva lesy a. Fa tsy voamariko tsara hoe avaiza le feo. Mifanto tsara aloha lahy dia no tsara izay evin'le feo e. Laso ary aloha.
Tena variaka vanantsika ry ity zany e. Tena tsy diso mihitsy mifandrenisako azy zany. Zany hoe anelanelan'ity tendrombohitra misy antsika ity sy ry tendrombohitra raha lehibe rakotra lavato ankaviantsika ity zany misy tanàna raha ny fahailoko azy. Ary tena lehibe raha zany kotaba henoko zany fa tsy mba tanàna kely ahitana trano matevy izay nandalovantsika tamin'ny maraina. Tokoa loatra. Na izaha aty ambany ety aza angely izy ohatran'ny mahare izay reny lahy koa e. Ka midiny lavy eny ambony eny dia ndao anatina izany tanàna izany letsy e. Aleo raha fahitana e. Dia ahoana ity zany ty fiara ty e? Ka angamo le tsy ho azo entina hitsofoka any anaty ala any e. Ento fotsiny izay ilaina dia andao andeha letsy e. Rapiditsika miverina eto maka ny fiara io. Ndao aloha monjy an'izany tanàna izany sady ahafantarantsika koa hoe aiza ho aiza moa zany izao ty toerana misy antsika ity letsy e. Raha ny fihevian'le feo aloha dia any misy an'le tanàna e. Saingy tsy tazako na dia hoe mianika azo aza. Satria mety ho voatako an'ireto ala matevina be reto ka dia tsy maintsy mamaky vaky an'ity ala mikipoka be ity zany fiara ty tonga any. Ka tena marina letsy raha mba ho voavakintsika ro lahy amin'izao andro efa maizina izao ty ala ty ka. Aiza ny tsy ho vita rado rehefa atao a. Asako. Ny fitaovana koa ananantsika raha teo na ny fanao paosy filovana lalana zany na ahatserovantsika tena amin'izay biby mety mihery ao anatin'io ala io. Ka andao ary letsy e. Sarotra ao antsika koa no mijanona eto sao dia sanatria mbola misy nanaraka tsika amin'ireto vola be lasantsika reto ka. Marina mihitsy zany tena lahy zany. Ary zay tsy maintsy amonjentsika tanàna zao. So sanatria raisy-potsiny eto. Satria maromarina fa hanao viveriny any hitady antsika ireny daly ireny ary tsy maintsy hitady izay fomba rehetra azahoana antsika. Ka na dia tonga any amin'izay tanàna rentsika ao ambadika ao zany tsika dia mila mailo ohatrany. Fa raha tahiny tonga eo amin'ny toerana io ry zalahy ka tsy mahita afa-tsy ny fiara eto dia tsy maintsy hikaroka sy hanao sava ao antsika ao amin'izany tanàna izany. Tena izay mihitsy. Ka andao ary letsy e. Ry ambany indray izao misy mazavazava azy izorona tsara dia aleo eny no mitsofoka fa ny akoatrany eo ohatra ny feno zava-maniry otreny ala mbola tsy nidiavin'olombelona ireny mihitsy. Samy mailo tsara fa tsy hay izay biby atsampotampoka aty amintsika aty e. Aza matahotra lahy fa efa vonona tsara ny ity ka. Diso lalana vetsika sa ahoana e? Fa ahoana e? Efa ela ihany izay nandehanantsika izay kanefa dia tsy mety mahita tanàna mihitsy. Eny e, marina aloha izany tenin'ny lahy izany e. Raha ny fihevian'le feontsika teo nefa tokony efa ho tonga amin'ilay tanàna tsika. Ety itsika azy ity efa tonga eto am-pototry le tendrombohitra tazantsika avy tery amin'ny alantsika teriko. Eny tokoa. So dia mba tsy misy tanàna koa izy aty fa tsika roa lahy fotsiny na nofy. Tsy diso kosa letsy ny faharenesan'ny sofiko teo a. Ary raha ataoko hoe na nofy na lalo-dalovana tokoa dia tsika roa lahy ve dia samy lalo-dalovana avokoa letsy a. Ka izara izay tanàna eo e. Eny e. Ny olana koa dia efa nandela loatra tsika. Zay mihitsy. Tena efa ho adiny telo no namakivaky itsika ny tialy ty. Tsaroko tsara fa nanondro tamin'ny valo orali ny ty famantarana androko ty fontsika voninga avy tery amin'ny janonantsika tamin'ny fiara tare. Zao nefa ty efa manondro amin'ny 12 alina. Noho izany efa tapomandry ny olona ka dia mangina ny tanàna. Anka tsy manana repera tsontsika ka mety nanaraka lalana tsy mizotra ho any amin'ilay tanàna rentsika avy tary ambony tary teo. Mety marina ihany aloha izany voalazany lazany. Ka inona raha anao tao? Zao letsy zaka. Ny tena tsara dia aloha mijanona aloha. So vao maika hanahary tena fotsiny ato anatin'ny tialy ity tsikako. Hevitra mety lesy zany. Ka nefa raha ho tafy amin'ny biby aby tsika raha tahiny resitory. Za zany mantsy efa tena reraka ihany. Mba miaritra kely letsy a. Sady na izany moka ila tsy fandrenesana izany aza ve dia tsy atoriany lahy.
mila mijanona aloha tsika dia maka iny rehefa mazavazava ny andro dia toizana indray ny dia dia aloha raha izay no ataony. Olon-tiry zaka fa vazy lahy dia ndao mandeha. Oay, ndao mandeha. Tena resy tozy teto marina. Ary tena efa mazava be nge zany andro zany. Ka efa midimy sasany maraina izako. Na izaho koa zany le reniko ihany na dia niezaka niady mafy tamin'ny torimaso azy. Rado, manjina hoe lahy. Eny lava e zany. Voniratra masoko to dia zany feoen'ny lava zany koa mieniko voalohany ary nahatonganana tanlange. Tena tsy lavitra eto le zany tanàna zany. Ka kevitra le tanàna efa retsika alina ihany ngamba leto zany satria to tanàna lehibe ihany raha izany fahaenoko azo zany ko. En'olona ange? Feon'olona maromaro samihafa dia akomam-borona, omby mima, dia ohatry ny mahaen'olona mitoto vary sady azy zany ko. Raha mifandrenesako an'izany feo zany dia avy atao tapon'ity tendrombohitra ity. Saingy tsy tazantsika eto moa izy rakotra alamativina. Ka tsy salasalana zany fa ao ambony tokoa e. Ka andao hiakatra antsika letsy sady mino fa mba mety ahitana dia telefonina ahafahantsika mitady vojo any tanàna ihany aza aho. Ka iny indrindra zao no tena mamakiako. Tena ilaina ka. Etsika roa lahy ny telefonina samy tavela tany anatin'ilay fiara-katakatara mamody tavela ary amin'ilay toerana nafiandalo antsika tary. Tena mbola mafimafy ihany lesy niakarana amin'ity tendrombohitra ity ka. Nefa ampahafiry efa natao alina moa ty. Zay indrindra lesy. Ka raiso ara netana dia andoza ts'izy. Ihany le tsikako somary enjana ihany aloha nanala ny fiakarana iny. Ole ty rado to mbola ala matevina tsy misy ninina ihany ny tato ambony tato. Eny tokoa letsy. Tsy azoko mihitsy fa ahoana ry zany. Nefa angely ty dia ohatry ny avato mihitsy ny evin'le feo emitsika tavy tary ambany tary teo iny e. Efa tena nanantena mafy ny ahita tanàna maromaro vakina arabe. Olona mifamezivezy samy somoko tamin'ny asany avy azy ao. Kanjo inona moa lesy ny teo. Tena mahagaga mihitsy letsy ry zaka. So dia mba nisofintsika ro laza lesy misy fahavazana ka marina. Dia tsy haiko tsony lesy rado. Tena tietaka tanteraka zany. Ka andraso hoe tazanina tokoa hoe taiza hoaiza moa zany zao le toerana nametantsika ny fiara sy le toerana nengantsika omaly e. Eny tokoa. Avy ihany ty toerana misy antsika ity ka tokony ho tazana avy ety. Loza lesy ty fa tena tsy tazana tsony ary tsy azoko veloka tsony hoe taiza hoaiza zao iny toerana iny. Ala nikitroka sy tendrombohitra amin'ny tomandavana avokoa zay jereny. Ary dia tena tsy mahatazana tanàna mihitsy aletsy ry zaka. Tena izay lesy vao tena very tanteraka tsika rado. Aza mora kivoatra an'io letsy alahy ry zaka. Tsy misy malagasy very zany letsy raha mbola eto Madagasikara. Ny any aza atao aloha dia manodidy any. Aiza ny tsy ahita tanàna eto sika amin'ny farany. Ozy alahy. Ka moa tsy efatry ny maly ariva moa tsika nandeha fa aiza zay tanàna hita an'lahy io. Aiza izy hatramin'izao. Mba jereny fa mataranandro an'lahy amin'ny firy zao. Laso e. Amin'ny 7 ora maraina. Hita an'lahy amin'izany. Tamin'ny 5 ora sasany ange-tsika ary nanomboka nianika n'ity tendrombohitra ity. Amin'ny 7 ora tsika zao vao tonga ety kanefa nangaina fotsiny. Ka fontsika eny an-dalana angely ty maheno feona tanàna mikitaby ary ny manakaiky le izy. Nefa noho izay tonga eto dia ala mikitroka mangina ny vatananako. Tena tsy realisa rado. Aleo mihitsy aloha hipetraka fa atao malemy hatramin'ny lohalika.
Zaka mifazy lahy. Ahoana ty? Eno fa misy olona tsy lavitra tsika izany miresaka izany. Enony? Fa nga efa maraina ny andro e. Tsy tany lava io andro efa mazava be io e. Enoy aloha fa misy feon'olona miresaka tamin'ny manatona antsika izany. Eny toko. Tany lahy zany. Sady olona maromaro angizy izany rado e. Sady efa akaiky angizy izany e. Ka andao jerena aingana fa ohatra ny atsy ambadika atsy ity izany e. Sady so zay tokoa ny vahaolanako. Aiza ity izany e. Ohatra ny akaiky kely atsika izany le feo kanefa tsy mety ity izay misy an'le olona. Ka anaty ala ngely itsika ry zaka e. Dia rehefa atolohantsika ato le ity izany e. Ary ino zany resany? Aleo aloha hoe nona fa tsy tonga dia maika loatra le tsika ro lahy. Asa zao raha mba efa vitan'ny ankizy ny asato fa za efa afako maliriva no miala tao an-tanànako. Ay, ary tena mba tamana ao an-tsena ao mihitsy ankekakira be izany e. Anga ity izay hoe tamany. Ka izao e, adidiko mba manara-maso manodidina dia izay no tsy hipetrahako loatra ao an-tanànako. Dia inona aloha zao no mba nety nikaiky avy any an-tsena avy any e? Inona moa fa tsy voamaina mba lokana sy ny zafi-keliko mandritry ny andro maromaro e. Raha tsy taty angia tsy nahita n'ilay vahiny roalahy nolazaiko anao izay e. Dia mbola any zany ry zareo? Tena ho lavy ny tsena andeha hamonjy tanàna ity izany e. Izany hoe mety ho lavitra loatra angamba ny misy ny tsena nalehan'zareo ka toa efa afaka maly izany rangaha izany ny ala tao tanàna da zany firesana izany. Ary ohatrany miresaka vahiny izany nge zareo e. So dia mba tsika ity izany lasaina izany. Za mirediredy leto fa andao aingana loatra trariny izany olona izany dia izany ny rahana mba hatafalantsika ro lahy ty a. Ka efa nanezakizaka mafy nge tsika fa ohatrany tsy mety tratra zareo e. Jery fa toa tsy miova mihitsy ny amafy n'le feo entsika. Izany hoe tsy miova mihitsy izany ny elanelantsika amin'ny zareo. Ka asio azakazaka mihitsy indray ary andao tairo. Eo indray rako. Zany fa arakaraka ny azakazahana mafy nyaka mampanalavitra an'le feo. Ka tena mahagaga leto. Nefa angely ity ny fahinoana azy teo dia tsy mifanalavitra firy amintsika le feona lehilahy sy vehivavy teo e. Tena oka le zay fa sepotraka. Inona loatra ary le tsy tia mahazo antsika ro lahy ty ka raha tsy feon'olona dia feona tanàna maresaka kanefa dia samy tsy hita masotsika avokoa rehefa atonona sy karoana. Eno nge fa mbola zany eno izany le feona vehivavy sy lehilahy teo saingy ohatry ny efa lavitra be tsika mihitsy izany e. Dia izany manako ako tsy lavitra izany ndraiky izao le feona tanàna maresaka. Eny tokoa. Tena ho tapon'ity tendrombohitra ity mihitsy letsy a. Ary hiakatra any ange izany le olona teo e. Tofoka tanteraka lesy rado. So dia sanatria aty amin'izany andriba be izany koa ary tsika ro raha ty ka. Any amin'izany no mantsy ny misy tanàna sy olona tsy tamaso raha ny tantara ingoko. Ka zany andriba be izany ngely ty raha ny fahafantarako azy dia any akaiky n'Ambatondrazaka e. Any amin'ny faritanin'ny Tomasina. Tsika nefa raha ny fahalalako azy dia mbola aty amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa. Fa zany hoe mety ho efa mahazo ny alatsinanana fotsiny. Zany hoe mety tsy lavitra ny tanàna ny Fokotanalana ny zany hoe mety tsy lavitra ny tanàna ny Fokotanalana ny Temoro angambotsika ro lahy zao. Tsy mino aka. Dia ho tonga amin'izany toerana izany ve ny lalantsika? Ary hoana lolo tiry zaka. Aiza ho aiza eto Madagasikara moa le hoe Ambondrobe. Raha ny fahalalako an'izany dia amin'ny ilany tsy Madagasikara ny misy an'izany. Ary toa ny faritanin'ny Fianaratsoa mihitsy aza. Le tiry zaka. So dia sanaty letsika zany Ambondrobe izany ty misy atsika ity le tirado a. Marina e. Aza mampitahotra olo izy. Tolo maty angely ity izany Ambondrobe izany. Tsy misy afa-tsy lolo mimponina ao amin'izany ondy. Ka ny zavatra rehintsika hatramin'ny maly tsy mety hitan'ny masontsika angeny mahalasa sainaly tiry zaka e. Tena nanotika tampoka teo lesy mikiboko vao nareny teny lahy hoe Ambondrobe. Aleo mihitsy alo hitady toerany voahana ka. Ary eto koa za vao tonga saina fa samy ohatrany tsy mba natsiaro-poro izany mihitsy tsika ro lahy hatramin'izay nandehanantsika izay nefa
Efa ho 3 andro langely ty. Poritra ho hafa aleo no hitady toerana ivoahanako. Zay aleo eto amin'ity takotako nambadika reto azy reto no mivoaka fa tsy mandeha lavitrako. Zaka, fanao ineto ianao? Hoay, fa to manofy asa tena ifantsy ty manoloana ty. Fantsy, fa... Zay ihany ty ry Zaka. So fa nidina nijery anareo lata ty fa raha tsy izany dia zava-doza. Toerana faty ty misy anareo ty. Ary tsy azo anaovana maloto fahatany toy ny toeran-kafa. Andela zao raty fa toa mieritreritra ny anao maloto koa izy. Fanja, fa manao inona ty ianao e? Efa ty nipetraka ry Zaka. Efa nifindramonina ty ah. Zany ve? Fanja, faly be mahita anao indray. Mbola malahelo anao foana angary Fanja e. Ary tsy mety ho voavono atao-poko raha ny momba anao. Fanja, nahoana angehany dia nampahorina ho tahaka izao e? Mbola iresaka misimisy tika ry Zaka rehefa avy eo ah. Tsy lavitra eto ny tanàna misy ah. Saingindeha lola zao raty mba tsy hanaonao foana ty. So dia hitaloza ty nareo. Ka manapa volobe amin'ireo akaiky anareo ireo. Ataovy mifanarina dia ao no ataony malotonareo rehefa tsy Zaka. Ary tandremo. Aza janona ty fa ento manaraka anareo toy ny entana tsy afa-misaraka aminareo. Fanja, fa aiza ho aiza eto ny tanàna misy anao e? Ary afaka mitarika anay ao ny ve anao? Mekara amin'ity tendrombohitra ty nareo fa ao an-tampony eo ny tanàna misy ah. Miandry anareo any ary fa avy eo. Ka nahoana nefa raha mba taritinao any zay e? Tsy ah. Mbola misy zavatra maika tsy maintsy ataoko miandry any an-trano. Aza matahotra nareo fa isy olona hitaridalana anareo alefakeo rehefa avy eo. Fandeha lofonjeo ratina manao e. Zay fa lasa. Fanja, andraso aloha e. Fanja. Tena lasa izy marina. Aleo aloha aho any mirado e. Ole ty rado ah. Fa ina koa ty nahafalifaly any lahateo tena? Ny ao natan'ny fanjaly ty ah. Inona? Rehefa mitapy lesy dia miteny ina. Tena resaka matitra zany lazaiko ny laza fa tsisy mitapy ny laza any io e. Olo ty Zaka. Mitonia aloha lahy dia mifanto tsara fa tena mitady ho verisainy lahy no ny zavatra manjao antsika mariny. Mba afaka neno avy lahy rado ah. Olo ty Zaka. Tena zava marina ny lazaiko ny lahy. Ary mbola matoko ny tenako ateto fa tsy verisainy zany. Ka tsy azoko angely ty e. Fomba ahoana no ahatongavany fanjatian-dakira be ty ozy izy laka a? Resaka teo zay e. Raha zasaka hivoaka tatsy ambadika tatsy iny. Ary ny laza izy efa nifindramonina ty. Ary eo amin'izany tanana enontsika roa lahy maresaka any ho any zany izy ny monina. Izay ho tapiny ty tendro ohatra ty. Ary ny laza fa miandry antsika any. Tena vola ty ny sainy lasa maninona misy laha ty ry Zaka. Mba mino aly izy fa tsy verisainy zany ah. Tena aleo mihitsy aloha le tsy hivoaka fa mikorotana tamin'ny kiboka amin'ny ty rediredy laha ty ka. Ka zahay indrindra mihitsy ny nandrarany ateo. Hoe ahoana ty? Mba tsy hanovantsika maloto ty amin'ity toerana ty. Toerana fady ny ty misy atsika ty. Ka mety hisy lozanjo antsika raha manao an'izany aty. Lasainy nanapaka vola atao mifanarina. Ary zay no sitsika maloto tsika. Ary tsy maintsy lanjaina manaraka atsika izy fa tsy azo ajanona ty. Tena marina ve zany zavatra lazain'le ty zany sa ahoana e? Eny e, ohatrany naheno azy miresaka amin'olona tokoa aloha raha le izy le nilaza hoe hivoaka teo e. Nefa ahoana moa ny noko fa tena ifanja tokoa no niresaka tamin'ny toka. Rado ah, mba ameno lesy ah. Aleo aloha enona ihany zay lazainy ka.
olo ty zaka nilaza lahy teo fa hoe isy olona irahan'izany olona lazainy lahy hoe fanjanyresaka tamin'lahy zany taridalana antsika nefa aiza zao zany eto ka za koa raha mba gaga rado nefa de zay mihitsy nge nilazainy tamiko ka ty lalana raha antsika ity nefa tena mideza ihany nefa raha nisy olona nitarika tokoa tsika mety mba nahita lalana tsy de sarotra loatra nge ny azoko antoka fotsiny aloha de tsy nofinofo fa tena tanàna no ato ambony ato manaprofon'izany ny feon'olona maresaka mia manatona antsika izany ko ary profon'izany ko no nahitako ny fanjazay ny laza fa moninao teo koa ireo olona retsika ny resaka teo alohantsika tary aloha tary izay tsy salasalana fa ponaoko ka de rezo ary letsiny dia ao tsika mahita ny toy indray mideza lesy zany da fiakarana olo ty zaka mana lesa tsy misy tanàny zany eo ambony eo aina lany fotsiny ny atsika siala fa ahoana ho zay laka jereny lange fonombola tery ambany tery tsika de ngamba ny rana ino tsara fa misy feon'olona ny fampiantsoantsy sy mifanatsafa ary akizy milalao tao koa ny feona biby fiopisakaraza marina aloha zany eny atrano ny feon'ny saretsy fiara azy nefa ngely ty no nefa akaiky eto tsika ohatrany tsy misy retsony avokoa zany rehetra zany tahaka ny nahinontsika an'ireo feo enitsika rehetra atr'izay nandehanana eny ngely ty eny tokoa lesy raha ny tena marina zao tokony efa manomboka mahita tranon'olona azy tsika farafaratsiny olo ty zaka tena eto aly ty vo tena mino fa aty ambondrobe ny misy atsika tena nidikizo tsika sy alahy nidikizo ahoany zanyko fa tsy alahy zao no napidikizo aty napidiko izy an'lahy ahoana ka nitereko angalana naraka tateo izy alaka ka na niterena na tsy niterena de lahy avokoa no anton'izao tsy ampifandiniana fa mora ambakaina miresaka tsy misy fototra moramora ty vavan'lahy zaka sao de nitotomboko no ipetaka eny amin'ny tavan'lahy rady ny tadiavon'lahy le fasolo ty fa tsy mahatahotra ny lahy oeto zay oetin'ny lahy fa vonina koa ny aty totondra ty samy manana ino nde totonareo lahy reto ino iza koa tyranga lehibe ty taizany mpotrano tyo eno to tsy tazana akory zay ny eviny eny teto ihany afanareo lahy ny variana mifamaly amin'ny zavatra tsy misy dikany any ka tsy renareo atraminy aviko eto raha tsy teto zany de efa rafitrady-nareo ta ka tsy zany ingera-dada fa le bandy ty zany reny ka farain'ny adala nefa samy sitrapo zao no nandehanana taty laranga amin'ny behivavy eo milamina ho anareo tsy misy ho azonareo amin'ny ady mihitsy akory eny fa ahoana aloha radada raha tsy mahadiso ahoan'izay anaka aiza ho azay ty marina moa no misy ny tanàna akaiky ary aniny ty toerana misy atsika ty azafady indrindra zao aloha rofy aloha ro entanareo lahy reo de andao ifindrery amin'ny marimarina ery fa kisilasila be loatra ty ka avy eo mamaly ny fanontanianareo ka ahoana moa le fanontaninsy teo ka tsy zany hoa fa vahiny avy lavitra zay ary nitsoka-dalo zay no nahatonga anay taty amin'ity toerany ity zay tsy fantatra akory ny visy havanana ary tsy azona iveriko akory hoe aiza ho aiza mihitsy ty toerana misy anay ty ka ay ve zay mihitsy ka za no nikakirabe za ary raha tsy diso enao le rado ary za tsy arinanao zatsy kosa no zaka oay fa ahoana ny nalalanao anao ahoana nafantaranao anay fantatro ka efatry ny maraina no nahitako anareo lahy raha izasy raha vao lay vehivavy mponolobodin'iny amiko iny tafaradalana avy tany an-tsena iny zay eno nareo zany le olona renay niresaka tamin'ny maraina na raha anay nareo kanefa de tsy tratranay mihitsy avery mihitsy azy zay no faraniko ka nareo tsy mba mailamailaka mandeko aiza no atratranay ary fantatry le rangaty ihany zany hoe nanaraka an zareo zay tamin'ny maraina iny kanefa de nle fanitsotro zao fa hono ary kaiky
Mbola tsy nivalianao nge le fanontaniana ety tsy aloha hoe tamin'ny fomba ahoana moa no nahalalanao ny anarana ireo lahy reto? Tokoa nareo miresaka ary mifampiantso amin'ny anaranareo no nahafantarako an'izany ary rehefa sendrana eno anareo ny resaka ny fanja fonise nitomany tary amin'le vody azo be tary dia nilazaiko amin'ny fanja izany ary nilaza tamiko izy fa olona fahatantsara nareo lahy. Fanja? Fantatrao izany fanja? Eny moa raha matoa-kely sambatrainao soa fanja zazavavy tena mahontsa loatra izy iny ary izany mba tena namany akaiky taty sambatraina soa fanja? Tena izay mihitsy ny anaran'ny fanjafeniko e. Teny efa nanara-maso mayatry ny elange izany raha taty matoa reny hatramin'ny resaka ny fanaovana izaka teny an-dalana ka izao ny angava izy mba hitondra anareo hiditra ao an-tanàna dia ndao fa hoentiko anareo fa efa miandry anareo ao izy ianao izany le olona nilazainy tamiko hoe iraha nitarika anay? Za indrindra no izy za mantsy no mpiadidy ny tanàna ary raha tsy amin'ny alalako dia tsy azo nizaniza tao no mitsofoka ny tanàna tandreny fa masika ireo mpiambina ny tanàna ireo raha vao tsy misy teny midina avaty amiko dia faly mahafantatra anao rikaka rabeza andao ary zato izy ho tafahoana tsy ho ela amin'ny fanja ihany elisika zay vao mba nahita faliana ny foko hatr'izay nandehana an'izay aza mbola misiko aloha lahy fa mbola tsy tafavoaka ny alangely ty tsika ary zaka fa hono ary kaka rabeza ahoana zay ka mipetradrery fanjanao ty sa izy iza no mifindramonina ty? Mipetradrery izy ka nga tsy tena mamontsa ny tantarany zazavavy iny fa ahoana ary kaka ka izao ka tsy tiany fianakaviany mbady ny fanja ary indrindra ny rafozam-baviny izay tsy faly tamin'ny mihitsy no hifanja hafa karazana amindry zareo ary dia nysoparandry zareo ka izao fanja voatery ny findramonina ty izao vary fa hono ary kaka nysoparan'ny fianakaviam-badiny ao ny fanja raha ny tena marina dia vady faharoan'le karananakavady azy fanja izany hoe efa nisy vehivavy karana ohatran'le zakira vadiny novadiny teo aloha saingy noho zakira mbola nanao fiainana banjy ty revi tafa ohatra dia tsy zakan'le raha matovadiny izany ka dia nisaraka azy zareoko efa emiko aloha izay tantarainao izay zanaky ny patron esako taloha moa tsy zakira izay nakavady amin'ny fanja dia napakatra vehivavy malagasy zakira taorinan'izay dia tsy iza fa hifanja izany alan'ireo fianakaviany zakira fanja ary nanivy izy ireo niverenany zakira amin'ny vadiny karana ohatra azy taloha izany dia nosoparandry zareo fanja raha vao hitan'izy ireo fa nitoejaza tamin'ny zakira fanja dia nompozin'izy ireo mba ho afaka ny zaza tao kibony ary tateoriana dia izao fanja voatery no dedy izao tsy nahapoziko toy izany ny farany tantaran'ny fanja tena mahontsy mampalahelo mihitsy fa efa tongotsika eto ny vavadiny tanàna tonga eny moa tonga hoany tsy hitako akory nge zay tanàna io na dia ray azy eno mbola ala hatrany eny no manolora eno tena mbola vahiny tokoa nareo lahy reto ka somary manohy kely miantsinananao nareo lahy fa ao aloha ao ny tanàna misy any fanja za kosa tsy afaka noho ny di miaraka aminareo lahy tsony ivily eto mbola misy zavatra mainky ovonjeko tsy tanàna tsy atsimo atsy manko mbola ao aloha zany eno mbola misy olona azonareo atonona na anytanina aloha ao alohan'ny atongavanareo any misy amin'ny fanja zay fa lasa ry zola eny raha fa dia misaotra misaotra tena enjana ry ty ry zaka fa tsy mbola nisy ohatrany ty ohatrany tsy mentsony aho hoe isy tanàna izany lesy ty ndao lesy ny lalana izorana fa lehilahy lehibe efa fotsy volotrany iny ve dia anjaingy ka nisy fanontaniako raha izay ngely ty teo tsy mivaliany akory tsy haiko na hoe adinina mahaly azy na niny tsy valiana tsotra izao fanontaniana hoe ahoana moa le hoe
Inona zao no anaran'ity toerana misy antsika ity ka? Eny tokoa. Mety adiny lesy a. Miresantsika teo lava sy mifampitoby ihany ka. Zary adiny ny sasany lasa tsy misy toiny. Ary misy olona ity eo aloha io zany. Ary vehivavy makakitainga ambany izy zany ko. Ka aleo atonona dia anontaniana indray an'izany tanàna tsy mety hitantsika izany na tena misy na tsy. Ka tsy olona avy eo amin'izany tanàna izany ihany ve tony hitantsika itony e? Ndeha ary anontaniana. Manahoana tompoko? Mba saika anontany kely ho aza ireo lahy e. Manahoana ireo lahy? Hoe ahoana izay? Fa to lanitro. Rado? Inona nataitra anao e? Fanga mifankalalina reo e. To ivao. Tena ivao ty. Vao. Fangamo tsy efa maty ianao ka? Manahoana ny fahitanao a? Tsy olona efa maty ianao e. Ary za mihitsy ny nanatro maso an'izany. Nanomboka tamin'ny andro faty anao teo am-bohitra ka hatramin'ny nandevenana anao tany amin'ny fahasandrazanareo tany Ambatomirahavavy. Ahoana tsara hoe ity Rado zany e. Rado a. Eno ange aloha e. Miala amiko anao fa lolo ianao e. Lolo. Ohatray, Rado! Fa hoaiza ary tianao? Le ty Rado a. Wai, tena lasa niritra nitsoko ny etala marina. Aleoloha enjehako any e. Fa ina ty nazo la Rado a. Fa lolo ahoana ny vehivavy resaka tamintsika teo iny. Lolo le tsiny olona efa maty iny. Tena sura amin'izany ve lahy? Eno lange. Tokony telo taona zay fony za mbola tany Antananarivo. Maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana iny vehivavy teo iny. Namana tsy nifankafo tamin'ny farasaona bavika izy iny ary efa tsy niraisinao vahiny intsony raha miditra tao aminay tamin'izany e. Za sy ny anabaviko no niara toro ny andro faty azy ary mbola nandeha niaraka tamin'ny fianakaviany tany amin'ny fahasandrazana zay nanotrehana azy tany Ambatomirahavavy. Resaka matotra ve zany resaka ela zany aloha e? Io efa mijoro voan'ny lahy io izy ity a. Rado, fa nahoana dia lasa natao hatrany ianao? Miala amiko ianao e. Olona efa maty ianao a. Eny ary fa andeha rehefa roahanareo e, tsy maninona. Ry akaiky riny misy ny trano le olona tediavinareo. Izay fa velominareo lahy e. Oay, niodina tamin'ny alahelo le vehivavy marina. Ary hitako nilatsaka mihitsy ny ranomasina. Nefa dia lazainy Rado hoe olona efa maty iny. Ary izany tamin'ny lazainy izany ka. Io tokoa misy trano. Rado a, misy trano tokoa ity ry mitokatokana ery a. Tena matahotra letsa ry zaka. Trano ahoana ndraiky io mitokatokana sady mangina be io e. Jereo ny langy e. Misy olona mijoro eo am-baravaran'le trano. Oay, tena ifanjo olo ty a. Eny tokoa, tena izy. Andao le soeny a. Fanja, manahoana ianao? Manahoana ry lahy? Tsara ihany zay na dia somary reraky ny dilavitra azy. Tena reraka tokoa zao nareo lahiko. Mandrosoa fa efa nanomana sakafo anareo ato. Oay, androso tokoa moa zany ko. Ary madio sy milamy miringa zany trano zany. Tsy arakaraka ny mahaty ambanivohitra be azy tiako. Eny tokoa. Io mandraisa sasa dia mipetrapetra fa haka ny sakafo anareo lahy vetivety aloha. Ka andao ary. Rado a, jereny langy ry andoam-pandriana fanjiry e. Oay, tsy io mipetaka eo andoam-pandriana io vely ty le fanomezana. Eno a, ary tena mba tiany zany fanomezana anomeko azy io matoa voatahiratra amin'izao. Ary tonga ny tsy apetany eo andoam-pandriana eo mihitsy. Ary tena mbola tsy nisy nandrombinana mihitsy izy zany fa ohatra ny hoe mbola voamaly e. Eny tsara tarehy tokoa ianao raha afako.
eny tsara tare tokoa ianao. Efa babanao ny foko ry mpiray firenena amiko. Efa babanao ny foko amin'ny fijerinao ndray misirana. Fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Nahoana mbola eo andoam-pandriana amin'ny fanjatra amin'izao iteny io e? Reto ary ny sakafo ry izy roalahy. Dia mazotoa nareo? Oy, ary tovy liro fotsiny. Fangakoso fanja tsy mba hiara-hinana aminay ha? Mazotoa rehefa efa nataoko anareo reo aleo izay vaovao nentinareo no anjarako. Kanefa mba tiako raha mba miara-mihinana antsika ry fanja. Mazotoa aminareo fa tena tsy hatelina mihitsy aho izany. Miaino anareo izao ny fahafinaretako fa tena efa ela loatra izay niainako fahanginana rery-teto izay. Eny tokoa ry fanja. Fa nahoana loatra ny dia mitoka-monina ty anaty ala ty tenao e? Tsy afa-mandany fitondrany fiainana rado. Efa izao no anjarako. Sady ihany aloha ny anina fa nahoana angenareo e? Eny ary fa dia amely tokoa zaiko no sady amin'ilay trondro vavy tena akafizy lahy mihitsy ty laoko ty ry zaka. Ka fantatro fanja mihitsy ange lesy ny fitiavako trondro voendy e. Sa ahoana ry fanja? Fa zao ary fanja. Iverina amin'le resaka teny aloha. Hoe ahoana? Fa dia inona loatra no mahatonga anao hitoetra ty amin'ity toerana mangina sy manilera ty e? Tsy aloha ve niverina tany amin'ireo ray aman-drenanao farafaratsiny rehefa hoe tsy nety ny tokatandro? Tsy afa-manoatra ary zaka. Izao ny fitondrany fiainana ho hiata aminao. Fanja, fantatao fa tena tianao a. Noho izany mbola vonina ary fanja ny mbola hanolotra anao ny sarom-pidilindana dia teo aza ny lasa tsy nety rehetra. Vonina ny hamafa an'izany toy ny tsy nisy a. Zaka. Ahoana kia? Be fitiavana loatra ianao. Saingy nataoko tsinitsiny izany fahiny. Jamba ny vola sy ny fany. Nomeko lamosina ny tena fitiavana. Tsapako nefa fa hainao rery ihany ny fidiany foko tiavana. Kanjo resy ankehitriny ry zaka. Fanja, aza mitomany moa ianao e. Ao, tsy fafako ny ranomasonao ravako. Ankehitriny dia faly mandeha an'izany tenao izany ka tokony omeko anao ry malalaka fa mbola fity madio tsy misy pentina anao tolotra anao indray raha sitraka ao a. Tsy ry zaka. Tsy mendrika ny fitiavanao tsony aho. Ary tsy natao antsika tsony niaraka. Fanja. Motsy efa taona izay no lasa tamina nolorako anao ny kadra foto izay napetako eo andofandrinanao io. Mino fa matoa izy io napetako eo fa tsy nipotehanao dia tafita ary tafaletika any am-ponao ihany ny afatra ny raketiny. Voasoratra tompoko ihany koa ary tsy voafafa mandrakizay ro tenin'ireo raha havako. Eny fa na dia efa nisemban'ny rahona sy ny setrasetrain'ny rivo-doza aza ny fitiavantsika. Mety izy ianao ry fanja indray ny fitiavako ary haly eto amin'ity toerana mangina misy anao titsika dia hanorona fiainam-baovao any amina lehibe antsika indray. Zaka. Ahoana kia? Matoa mitomany sy latsatranomaso dia ianao no mampalahelo ahy fa tsy ny tenako. Satria hatramin'izao dia mbola mivava tsy mety mikompona ny ferina ampitondraiko anao. Tsapako mijaly ianao kanefa tsy misy azoko atao anao tsony ry zaka. Satria nahoana ry fanja? Satria mbola tapona ny masonao hatreto ry zaka. Ary mihidy ny vavahady-tsainao. Hany ka tsy misy fantatrao izay tono ny vavanao. Tsy afaka hiaraka tsontsika ry zaka. Tsy azoko izay lazainao ry fanja. Tsory amiko izay olana isalasalanao tsy handray ny fitiavako. Nefa na le fanomezana efa nomeko anao efa taona maro aza mbola tazako mipetaka eo andoam-pandrinanao ihany. Napetaka eo izy io ry zaka satria
Nitsapako fa tsy ahita olombelona mierina n'io teny nosoratanao io amiko tsony ana Roviana na Roviana. Rehefa hitako fa nisafidina andeha tamin'ny lalam-diso dia nisaritsarim-pitiavana sy ny fitifemonosika. Efa tiako esorina eo nefa izy io. Saingy nahoana ry Fanja? Efa tsy natao atsony. Nitomboka mifoko ary nietapana tena an'izay tsy izy vao nahita n'io kadra mivolom-bolamena misy ny soratra izay nanabarako ny tatopoko anao io Fanja. Kanefa avetsatra ny alahelo satria efa tianao esorina indray le izy ary tadiavinao kosehana sy atao tongotsy nisy. Zaka, honenanao loatra ny foko. Mifo azy ianao Zaka. Tsy azoko mihitsy e. Avy ianao entiko eto amin'ny varavarakeliko eto. Dia tazano. Avy eto akaiketo dia tazano. Hoay! To misy tamboho avo be ato tokotany ato. Fa ahoana ny tsy nahitana an'io teo e? Hoay zany alava ny marina. Ary toy ireny tamboho tamin'ny andro fahakolo ireny ty fijery azoko. Andraso hoe atsoko rado mba hijery an'io. Ole ty rado. Ohatray, tena resy toritorom-pitoerana teo kolety. Rado. Oay, tena resy toro teto a marina. Avy eto maravarankely eto aminay sy fanjeto eo lara hijery zavatra. Fa misy n'olo ty ha? Io e. Fa gaga hoe ahoana moa tsy nahitantsika rolahany io teo? Oay marina. To tamboho makatery be ny eto tokotany. Fa ahoana marina ny tsy hitantsika teo io e. Niva dia eo pototry ny trano misy an'ny Fanja mihitsy. Ahoana zany Fanja? Ao ny tanàna ry izy roalahy. Eny tokoa. Zany eny maresaka be zany fa tena tanàna be mihitsy ny fefin'ity tamboho avo be tiako. Fa nahoana zany ny trano nenanao tsy mba ao anatin'io tanàna voafefy tamboho makadiro be io Fanja fa mitokatoka-monina aty e. Mavesatry ny alahelon'olona loatra ary Zaka. Ka tsy afaka miara-monina aman'olona ao dia voatery mitokatoka-monina aty. Io tamboho makadiro be io no mame fiatsy io tafiditra ao tanàna. Na dia efa isam-ponina aty aza. Mba azonao azavaina aminay roalava izy tianao lazaina amin'ilay hoe mavesatry ny alahelon'olona ao ianao Fanja sy ny hoe iza ny tsy mamelanao tsy ho tafiditra ao amin'io tanàna be fefen'io tamboho makadiro io ka Ho asafaiko aminareo roalahy ka ino tsara ary ahy e. Ianao zay. Ao anatin'io tanàna Momandy io no misy ny fialan-tsasatra sy fiadanana ary filaminana mandrakizay. Ka sarotra ho anto azy maloto sy mavesatra noho ny alahelon'olona mitambesatra amiko no mbola azo toerana ao an-tanànao. Raha tsy voadio anka tsy maintsy aty mitokatoka-monina aty mandrapa. Kaiky rabeza izay be didin'ny tanàna no mba mamangivangy amatetika ato sy manala fanginana no za mitoka-monina aty. Ka nahoana nefa raha miverina mody any amin'ny ray aman-dreninao no farafaratsiny fa tsy mampijaly tena rery aty e. Fanja. Fantatro fa diso tianao loatra. Hialy eto tsika ary hiverina ho any an-drenivohitra. Ary ho any amin'ireo nahitanao masoandro hangataka anao sy amin'ny voninahitra azy ireo. Sy lasa dia lasa fa ny hoavy no atrehantsika e. Zaka, ampy izay. Aoka hiratra ny amin'izany nareo. Ankehitriny dia tsy maintsy hoe soroko no zavona manarina ny masonareo roalahy ka enoy aho. Taloha ary izy roalahy dia niasa saina andromanalina, nirotoroto, mitebiteby sy avoaka ny ampitso ary mangiry-firy sy manaintaina. Fa ankehitriny kosa tsy mety hisy amiko intsony izany rehetra izany satria efa niendaka teny amin'ny tany fiadiana ary efa aty amin'ny tontolon'ny fialan-tsasatra teny tanànana Ambondrombe izany. Ambondrombe hoe? Ino Ambondrombe? Endry izy roalahy. Izay tonga aty tsy afa-miverina intsony ary izay tsy mbola poniny aty dia tsy afaka hita velively ny tanàna mihitsy.
Izay no antony tsy ahitanareo ninninna satria misy zavona matevina manajamba masonareo. Ny sofinareo kosa nefa navelandre ihany mba halalanareo. Tsy any aminareo ihany no misy fiainana. Fanja, dia sanatria ve zany ka efa maty ianao e? Voalazanao ry zaka. Lanitro, ary izay zany vao mazava amiko. Izay koa zany no antony nahitako ny vota aty. Loza marina, Ambondrombe, tanàna ny maty kay no misy anay ity. Rado oka tsy atao ohatranareo e. Tsy misy manina anareo nge eo e. Milaminareo Tsiry Fanja, raha izaho manokana aloha tsy misy atahorako anao. Satroka aza hiara-monina aminao aty satria tiako angenao Fanja. Tsiry zaka. Fa ahoana e? Aleo ianao miandry ny anjara voatendro anao. Raha tianao dia hiverina amin'ny fomba tsy takatry ny sainao ary ho anao mandrakizay. Fa izao aloha satria vao maizina ny andro dia tsy maintsy mijanona matory ato amiko nareo lahy, fa raha-pitsy kosa dia hanainga ahodinareo ary hijerijery anareo eno mandra-pahatonga anareo eny Ambohimasina izay vavahady farany mivoaka ny tanàna. Ary ianao Rado, esory ny tahotra ary ataovy toy ny fahiny-mbola nofy sy raha mifanatrika aminao. Mbola ho avy eo vao, na raha vao namanao fahiny ampitondra hafatra anao alohan'ny ilanareo eto Rapitso. Eny ary, ezaka ny ampitony ny saiko fa aza matahotra ianao. Ie, maraina ary tia ny andro ry izy roalahy. Tsy maintsy hanainginareo. Ireo efa voahomako ireo no fatsy hoentinareo mandra-pahatonga nareo eny Ambohimasina izay andraisanareo fiara ka engaviako nareo mba hitandrina treny an-dalana. Mandra-pivoaka nareo ny faran'ny tanàna dia ny Ambohimasina izany, ny amin'izay mety ho fanontana fady. Raha misy isa tsy laninareo kosa ireo sakafo izay ampitondraiko ho vaditsinareo ireo dia aza entinareo mivoaka amin'ny faritry ny tanàna izany. Fa avy elo eny amin'izay toerana hijanonanareo sy hinananareo misisanareo roalahy. Dia ifandao sahady tokoa ve tsika ary Fanja? Tsy maintsy mandeha ianao ry zaka. Ary aza malahelo ianao fa mbola eo ntsika. Mbola tsy fantatra ny andro hataperan'ny fofonaiko ka hiaonako aminao indray ry Fanja. Tsy ry zaka. Efa nilaza taminao fa mbola hiverina ary tsy handrianao tapitra fofonaina izany. Ny angatahako aminao izao ny hamelanao ny fahadisoky rehetra mba ahafahako mandry fa izay eo an-tanàna ka tsy hanirereto intsony Tiako ianao ry Fanja. Ary nahitako anao dia nahatonga ny ratra-poko sitrana ary voafafako azy ny alahelo ny tambesatra tato anatiko rehetra. Ko tsy misalasala milaza aminao fa efa adiniko izay rehetra nataonao nandratra ny foko. Zaka, misaotra. Ankehitriny dia sambatra satria voadio navelanao ny adisoko. Tsy haiko ny tsy hamiana anao ry zaka. Tsy fino Fanja malalako. Izao ary mifangatahako farany zaka. Ahoana k'izay ry Fanja? Raha tianao ho sambatra sy handram-piadanana tokoa dia esory eo andoham-pandrianao keo ry kadra foto miloko ranom-bolamena izay nambaranao ny fitiavanao ary dia atolory andray rehefa tonga ny fotoana. Tsy azoko ry Fanja. Izao tsy afaka miala eto raha tsy miala eo io. Satria io ilay fitiavana ngeza sy mankadirina tolotra ho izay nivadika ho alahelo sy ranomaso tany anatinao ka izay no angaviako anao hanala azy eo. Fa raha izaho tsy hahongotra an'io, ny fomba ataonao amin'izany dia rehefa miala eto nareo ka tody soamantsara ny Antananarivo dia mankanisa ianao any amin'ny trano fonenan'ireo ray aman-dreniko. Dia aoka ianao hiditra ao amin'ny efitraniko ka ao no hanongotanao azy io. Fa tsy eto tsy akory. Sarotra nge izany ry Fanja. Olona tsy fantatro ireo ray aman-dreninao kory ka amin'ny fomba ahoana moa no hamelany ahiditra ny tranonareo sy hanala ny zavatra napitaky ny zanany izay fa tsy hitany intsony ao amin'ny efitrano natokana ho azy.
Aza matahotra ianao fa efa ilazako mialoha amin'ny alalan'ny nofo ry zareo hoe ary rehefa azonao io cadre photo io dia andraso ny fiverenako ary atolory andray. Ekena raha fa dia ho tanterahako tsakany sy andavany avokoa ny teninao ry fanjamalalako. Zay ary fa dia omanina entanareo dia mandeha nareo e. Raha vao izay. Mansoa raha vao Manahoana daholo nareo? Manahoana tompoko? Vao. Rato raha toka tsy matahotra atsony ianao dia anafatra anao kely alohan'ny andehananareo. Miala tsiny ary vao raha natahotra anao maly. Mbola tsy fantatro avokoa ny tany nitsahako na ny tontolon'ny manodidina tamin'iny. Zao kosa efa fantatra any ka lazao izay tianao tenenina fa mihaino anao ary ho totosaiko atsakany sy andavany ny afatrao. Izao ary hatramin'izao ny raiko dia mbola misaona hatrany ka mijaly rato ary za tsy fantsa dia sahala ny manjo anay. Vavy tokany ary tiany loatra kanefa raha tafaverina anay tanàny nareo dia mba ilazao dada mba hanala ny fisaonany azy ireo fahatsiarovana rehetra any ambony any azy eo amin'ny efitranoko ao dia safiodorany ireny fa za efa tsy eo ana amin'ntsony. Efa marary izay reko izay ihany ka tia misy zavatra homeko anao omeo azy fa asitrana ny aretim-pony iny. Iny ty to rano anaty tavoahangy kely. Ie, asay fisotroana iny mba tsy hitaran'ny aretina izay mampijaly azy ka raha tsy mino izy fa ny ontsika dia ity omeko anao ty rojo ity ambozonako izay nampombany aty. Asay vao midiny na omeny olona iny so indray no hiteraka alahelo azy io indray. Izay fa dia misaotra anao meloha. Ka dia ho tontosaraka izay irineo ny afatrao ry vao matoka ianao. Misaotra rato dia velomana amin'ny felana nabavinao any dia tonga avasoa nareo. Dia ahoana zao rado no ataontsika rola? Iverina any ambala vovy aloha sa raha nevitra letsy ry zaka dia atao aloha izay tafavoaka antsika rola n'ity faritra ambondrobe ity ary arahana tsakany sy andavany avokoa ireo toromarika aretan'ny meny fanja mba tafavoaka antsika ity. Dia rehefa tonga any amin'ilay Ambohimahamasina izay commune misy an'ity toerana ity tsika dia manao izay ahitana fiara andehanana miakatra ny Antananarivo avatrany saingy mitady telefônina hitsoina ny dadatoa any Ambalavoa mba tsy hamperitreritra azy ditsy. Dia ahoana zany ny atao amin'ilay fiara 4x4 rano mamody nentsika rola nitsoka ny dalo avy any amin'ilay tanàna nanafian'ny dalo antsika. Aleo le tsy noany na iny toerana iny aza angely tsy mety tsy ho tadiditsika akory. Amin'izay koa tsisy anarakaraka antsika amin'ny reto vola be reto letsy rehefa hoe voatafika ny dalo tsika dia izay fotsiny. Dia tsy tebiteby ve tsika ho izay lany amin'ny reto voly reto eo am-pihinanana azy any Antananarivo any? Volan'ny mpanao tantely afa-drakotra ny ere-pirenentsika letsy tony ary mpanambaka sy mpanararaotra ny fahalemen'ny mpitondra ny firenentsika ka mifaly amin'ny fantrany malagasy. Vao fitaky ny dalitsika no nahatonga an'izao reto izao dia izay fotsiny. Izy mitsetsitra ny ereneto amin'ny taniny lahy tsy misy eritreritako. Ela no eritreritra mihinana ny volany. Zay zany ko. Diana izaka iny ka fa nisaorana an'Andriamanitra aloha dia todisoa tsara ty an-tanana ihany izay roalahy. Na dia vao mahaly hariva aza ny nahatongavanay dia ohatran'ny tsy androko izay hamaraina ny andro andehanako aty amin'ny trano fonenany iray aman-dreniny tompoko vavao mba hanatodisako ny hafany. Asa nanahoana izao ny fomba ahafahako andresy lahatra ny zareo atony amin'ny zavatra hitako sy ampitaiko amin'izy ireo. Efiteto ilay trano fa aloha dondomina avy hatrany ka.
Totosa somatsara ihany zany iny nirako tompoko vavaoko. Tena marina raha saika an'iny izay nolazaiko le rangahy dadan'ny tompoko vavy sy ireo anadany raha nilazako an'izay hitako sy ny ainako tany Ambondrobe. Le zoko ny tompoko vavy Lamatoza moa dia hitako efa tsy te haino antsony vao nanomboka ny tantaran'ny aonako tamin'ny vao anabaviny. Raha tsy namoaka an'ilay rojo ny meno vao aho, zay ry zareo vao hitako ny salasala satria rojo ny ambosona ny vao ny dadany iny rojo iny. Ary tsy niala teny aminy fa nentin'ny levina niaraka tamin'ny tany am-pasana. Ka na ianao mpamaky fasana ho ihany dadany vao na tena marina ny fitantaranao. Teo ry zareo vao hitako ohatrany nanomboka liana tamin'ny fitantarako ka nandray an'ilay rano tamin'ny tavoahangy kely nampitondrainy vao aho an'ny dadany. Tena efa reraka tokoa aloha le rangahy ary retim-po noho ny fahalasana ny vavy tokana io no antony aretiny. Nitarika ao aretina maro mampijaly azy zany. Vao nanaiky hisotro an'ilay rano anefa izy dia tsapany maivana avy hatrany ny aretiny ary dia nitanterahany ny afatra ny maty mba handoro an'ireo tahiry fahatserovana izy ireo any vao. Vita aloha iny ahy. Fa mba manahoana kosa ary zay ny fionan'ny zaka tamin'ireo ray aman-drenin'ny Fanja. Ody eo. Ahoana ninao zay ry tovolahy? Manahoana tompoko? Zaka anao narako tompoko. Misy afatra mila apitaiko aminareo zay ray aman-dren'ny tompoko vavy Fanja tompoko. Afatra viaiza moa zany raha tsy mahadiso e. Resaka lavany amin'izany tompoko ary tsy ho vita vetivety eto e. Eny fa na dia ny olona nampitondra ny afatra aza tsy azoko tonga ho tononona avy hatrany raha tsy voalazako aloha ny antony fankahitana sy ny afatra nampitondrainy. Hafahafa zany resaka ao zany ry zaka kanefa mandrosoatrany any ary aloha e. Sao koa mba misy ifandraisany amin'ny nofoko alina izao zavatra izao. Zafady indrindra raha tsy mahadisy tompoko. Mety ho nofo manahoana moa izay nofonao izay so mantsy misy ifandraisany amin'ny resaka ataontsika tokoa. Nofy mino aho fa nofo ririnina ihany aloha ilay izy. Fanaizana aza tsy azoko ny tianao lazaina Andriamatoa zaka. Io mipetrapetra aloha dia asozato rasak'izay. Nofo ririnina ozy ianao tompoko. Kanefa mba tantarainao amiko ihany na dia ampany aza fa misy ankinany betsaka amin'ny afatra ao ampitaiko zany. Zay tianao resahana Andriamatoa zaka resahana. Eny ary tompoko. Ary miala tsiny indrindra. Sarotra inona ihany mantsy ty resako ty ka zay no antony ilazako zany nefa tsy maninona fa tompoko raha ny resaka e. Tsy zany mantsy fa avany Ambondrombe aho io. Ary ny aona tamin'ny fanjazanako vavy. Ambondrombe hoe azafady aminao ry zaka fa tosarotra ho any henony resaka ao amiko dia tsy misy olombelona mbola velonaina tafiditra ny Ambondrombe zany. Kanefa dia za so izay miresaka aminao zao tompoko dia avy any. Miala tsiny aminao ary tovolahy. Sao dia mba avy-ninana zava-mahadomelona renao ty e. Efa fantatro fa sarotra ao anao ny ino avy hatrany tompoko. Kanefa dia tsoroko aminao fa mbola tsy nanandrana an'ireny zava-mahadomelona mahery vaky ireny ny tenako. Ary na dia nitoka aza mahalana no mba nikasika an'izany. Ary olona salama saina tsara za zay manoloana anao zao ka miangavy ianao mba hiain'ny fitantarako tamin'ny nahatongavako tany Ambondrombe. Ary aorian'izay dia afaka mino ahy ianao na tsy ino ahy. Ka alefaso ary ny fitantaran'izay efa mihaino ahy e.
De zay tompoko no azo tantaraina aminao ary de za tonga eto zao. Tena mitombona tokoa zany le nofoko e. Ary ankehitriny de sarotra ho any tsy intsony zay tantarainy zay teo. Tao anatin'izay 5 volana nalaza ny fanjaina de nanofo azy matetika. Saingy le nofoko alin'izay to hafa mihitsika. Fa hoe ahoana tompoko? Nanofo amin'ny fanjany tomany ahy ary maradratra avokoa ny tena ny tonga tato an-trano. Ny tomany migogogo izy ary nilaza tamiko hoe zao ny fijaliako, marary aho. Ho avy eo le olo tiako akoy zavatra eo andoam-pandriana koa mba hanasitra anahy. Hoy ihany izy e, aka asa sakananareo izy fa aleo ngotany. Lalina zany tompoko. Eny e, na izaho kosa mba tsy nino ohatranao ihany taloha hoe mbola afaka mifandray mivelona ny maty saingy ny masoko mihitsy ny nahita ka de nino aho. Ka andeha ary sika androso amin'ny hevitra ny tompoko vavivelony de ao kosa eny anongotra n'le cadre photo zay ao andoam-pandrinany ao. Efatry no mala no saika hiditra sy jery azy ato fa efa ho 2 volana eo mantsy ty hevitra an'ity no mikatona foana e. Azo nefa fampirimany sisa tao aoriana nanambadiany ny Zakira Karana zay nanambady azy. Saingy ny fanaka nampiasainy tato de tsy mbola nisy nohetsena mihitsy nandritry ny 2 taona mahery tsy mipetrahany tato aminay intsony. Ao, mandroso sery zaka. Ohatray. Toletrano nidirana tany Ambondrombe ihany ty. Ary mbola reo le filiana androsony hanina ao anay, reo ambony latabatra reo. Droy, fa ahoana koa nahatongavany reto vilia reto tato e. Nefa de vilia nipirina tany an-dakozia tany reto. Sady to misy tola-trondro avy nohanina ne izy zany. Reo ny filiana androsony fanjahanina ao anay ro latany tompoko a, tany Ambondrombe, ary ny tola-trondro avy ninananay reo. Ty hevitra an'ity ve zany no nifindra ho any Ambondrombe sa? De tsy ho takatry ny saintsika reny amin'izany raha misy fa ny anjarantsika de manaky ny zava-misy zay tsy azo lavina na de hoe sary-patarina aza. Andeha ary aloha le zavatra nasaina lainse de hoento araky ny hafany tamin'se. Telo volana zay ny lasa taoriana ny diana sy rato tany Ambondrombe iny. Lamoma tsisy olana avokoa ny fiainanareo la satria fantatry ny olona tany amin'ny misy ny dada toa ny rado zay any Ambalavoatsy Pari fa voatafiky ny dalo zay. Anika tsy de nisy nanana yaha taminay ny olona ary tsy nisy nahalala ihany koa fa avotra reo la ny vola be amin'ny mamody sady tsy nisy nahalala ny fisian'izany raha teo. Fa ny tena mbola tsy mampandra ny saiko ohatrery de hoe le teny fanja tamiko hoe mbola iverina izy. Inona ny tena dikan'izany teniny zany e? Moa efa maty ve mbola afaka ho velona indray? Ary tsy andriana ho tapitraina hoe ihany izy vao iverina. Hatreto aloha de zary teny tsy afaka ho tsaiko ireo tenin'ireo kanefa tsy fantatro izay tena heviny. Oay, misy miantso angia zany e. Tonga rafidy dadany tompoko fahafantsy ty. Allo, manahoana tompoko? Manahoana sery zaka? Hono a, mba afaka mandalo aty an-trano ve serapitso na rafaka pitso e? Mba misy resaka ilako anseny e. Ay, tsy maninona ka. Aleo fa ho avy any rapitso de ny rapitso. Ie, raha azo atao koa de ento le cadre photo miloko ranom-bolamena nalainse tato amin'ny efitrano tompoko vavifanjiny. Eny ara fa tsy maninona re tompoko. Zay zany fa de miandrense ato trano zay a, de misaotra mialoha mandra-piaonse. Mandra-piaony e. Fa misy inona indray ara. Ary atao njara vidinina indray ty cadre photo ty. Zahay ozy izy teo.
izy iza miandry any an-tranony any rapitso sa izy mivady ho fa ho hita eo ihany odio aizy ny olona izaka marina manao ny se tsara ihany fa misaotra tompoko nareo ty manao hoana salama tsara koa zaika misy vaovao lehibe tsy ho ampozony se ato ny antony atsoko ny se mifamandry soa aloha se efa nentiny sevy aloha le cadre photo nongotany se tao amin'ny efitrany tompoko vavivanjy iny ka araky ny teneninao tamiko maly moa de efa netiko ty le izy ka tsara zany ka mandro soa ary fa misy olona miandry ny se io lanitro to fanja tena fanja venao izy angary data le hoe zaka ie izy tokoa ny zaka anaka tsy azoko fanja to lasa tsy mahalala andraingy ianao zaka le tena tianao ty mipetra aloha sery zaka de aleo azavaina am'seny tantara tsy lay fanja ny aona tam'se tany ambondrombe itsony io fa fanja hafy ka ifanja ihany angy io hitako sambatra aina sofanja raha isambatra aina sofanja lazainy se de efa ny ambondrombe any am'izay nahitany se azy any iny ary tsy afaka no namatsika tsony fa ty hitany se ty kosa no sambatra fanjatiana sambatra fanjatiana eno ia fa ho tantaraiko am'seny tantara miaino anao ary atompoko ny fanja de tsy zanako akory fa zazany ty zaiko olona avy any atsimoatry nananosy any reny fanja ary nandositra ny havany natongavany teto Antananarivo noho ny fomban-drazany zareo zay tsy mitaiza zazakambana moa araky ny fitantarany taminay de sahirana izy vo nahazo ireo zaza roa reo zany hoe fanja amin'ny rahavavy zany reo kanefa de terena hoe sorona amin'ndraika de naleo ny nandositra ny araka tamin'ireo zazy reo nahantra fadiranova ny anefa izy teto ary tetsy amin'ity zordira tsy lavitra ny tranonay tsy no nanamboarana izy telo mianaka trano sase alofany raha matoa zay mpanampy any tato tam'izany no nitantara taminay ny fisin'izy telo mianaka reo teo ary nitondra sakafo avy ato aminay hoanin'izy ireo tsy niteraka moa raha matoa mpanampy anay io izy no atsoina hoe rasoka nangatahany tamin'ireny ny fanjatiana mba ho tazainy iaina soana ifanja niaraka tamin'ny vavy kosa nalainay mivady hitoetra tato aminay ny sady mifanampy tamin'ny rasoa amin'ny asa tato an-trano nafinaritra ny fiarahamoninay tato satria tokoa moa mifandray am-po tokoa zay fa tsy mba toy ny mpiasa sy ny patron tokony any sasany fifandraisanay tokony roa taona teo anefa izy roa vavy no nandao ny tany vavy sorenin'izy ireo no ny aretina izay efa nitaiza azy vazaza dia ny areti-po zany de tsy tafahoana tamin'ny havany tsy mihitsy ve zany ny reny fanja mandra-pahafatiny eny ary tsy tafody any an-tanindrazany akory na ny nofo mangatsikany azy no izy tsy mety miresaka aminay ireo havany sy izay tena nara-tanànany afiny ka de nomena toerany ery amin'ny fahasandrazana izy lalina zany tompoko ivanja aina kosa indray natsanganay ho isan'ny zanakay taty aorianan'izay ary fanjatiana kosa no entiny rasoana anaraka azy tany amin'ny tanindrazany tany maheva tanàna tany na de zany aza de ny azy foana izahay toy ny fiahinay fanja rahavaviny teto aminay ary nandefa zay ilain'izy mianaka aronoa mbola hany zany io rasoa io zao iritaona zay no nafatesany neny ary talohan'ny alany aina no nilazany tamiko mba hitady ny rahavaviko aty Antananarivo
sy reto ray aman-dreniko reto aty kanjo. Aza tsy indrindra re raha nampitamberina amin'ny alahelo indray tsy misy tsiny tsy akory ka alahelo kely sendra mba nyserana ny ahy iny. Efa faly kosa ankehitriny fa manana ray aman-dreny tsara fa na tsy misy ohatr'izany. Na zahay koa aza dia toa tsy voafafa velively ny alahelonay any Fanja. Kanjo tongeto anao ankehitriny izay heverinay fa izy ihany ka dia ny olona ny alahelonay. Raha tsy mahadiso mba aiza kosa ho atompoko ny mama ny Fanja ny toa tsy mba hitako ato mihitsy sy aky ny tonga aty ahy. Miala tsiny aloha raha toa tsy mety hita ny ramatoa eto mihitsy izay. Tompona andraikitra voalohany eto amin'ny fokontany misy anay matsy ny tenany ka tsy maintsy namonjy ny andraikiny izy rehefa avy nyresaka ela teo izy sy fanjatiany. Ay ve tsy maninona izany fefa eto ngentsika tely Paolo inona kosa moa izany ny tena nilana amin'izao resaka izao sy mahatonga anao nanafatra an'ilay kadra voto izay nalaiko teo amin'ny hevitra amin'ny tompo vavy Fanja ity eo indrindritsika izao anaka. Efatra androandroany izay nahatongava amin'ny fanjatiana tato aminay sy nialany tany Mahevatanàna izay nonenan'izy sy Rasoa taiza azy. Rehefa vita ny resaka rehetra ny fanaovanay taminy dia nahakaka anay mivady indrindra ny fanontaniany momba an'se hoe mba afaka toronareo avy izany zaka izany. Izany ve tompoko? Io mihitsy izy namarina an'izany amin'se. Iny tokoa tokony ho roa volana lasa talohan'izao fotoana ny ao anantsika ny eto izao no nanovy voalohany no verina amiko matetika. Indray andro raha iny avy ny sakafo atoandro iny ary zaharery ny tato an-trano no nisy olona niditra tao an-tranonay izay olona oatra kanefa mbola tsy hitako mihitsy. Fanja manao an'izay? Oay fa izy ianao ary aninona? Aza dia taitaitra toy io ndry tsy olon-kafa fa mpihavana akaiky tsika ary aina ray ihany. Mpihavana akaiky sy aina ray ahoana? Aina ray ihany tsika ho satria mitovy tsika ary ny anarantsika aza dia ray ihany koa satria samy Fanja. Fina nefa ny tianao hatongavana? Manan'olana ka izay nanatonako andry. Ny voalohany dia olana ra-pitiavana fa ny faharoa kosa dia olana amin'ireo ray aman-dreniko. Tsy azoko. Inona moa no azoko atao amin'izany olanao izany? Tena misy ka ary ny fanekendriana am-piano ampivany olako kanefa aso ny fiainandriany koa nefa izany. Azavao tsara hoe fa tsy misy azoko ny tianao ambara azafady. Zaho hoe sady namitaka ny olo-tiako aho no nandratra ny fony ka nampitondra fijaliana izay tsy hainy zakaina ary nanao izay zavatra tsy nankasitrahan'ireo ray aman-dreniko ka niteraka alahelo azy ireo. Dia tsy ino izany fa nanambadiako teratany vahiny izay ary dia alahelo ny andreo ray aman-dreniko tamin'ny nanambadiako lehilahy teratany vahiny iray izay ka dia sao ny hafarako. Fa maninona moa ianao izao? Ary inona ny idirako amin'izany zavatra tantarainao izany? Aza dia masika toy izao ndry raha ihany ankeo asika raha mba mody any amin'ny dada sy ny eny dia ho feno ihany ny mpangy amin'ny fiainan'izy ireo ary onona ny alahelo sy ny ratra-pony tamin'ny nambozako azy ary toy izany koa zaka amely izy ary ho adinoy ny fahatsiarovana ary io sambatra izy raha toa ka ndriza izaha ihany no anaiky andray le sarobidy izay nomeny aka nefa nitsontsy ny aviko. Iza le zaka? Olona tena be fitiavana izy ary noho izany dia fahasambarana tsy hitako tsony teo amin'ny fiainako no natolony ahy kanefa ny laviko. Ankehitriny dia resy tanteraka ary tsy mendrika ho azy tsony ka atolotro andrisany fahasambarana mitafitafy izay saika ho atolony ho azy zany dia ionona sy ho sitrana ny ratra-pony.
Misy fanomezana sarobidy izay natolo ny hafa iny ary efa nasaiko ny sorony tao an-tranoko io satria tsy mendrika atsony ka dia asaiko atolo ny andria. Tamin'izany dia voadonany saka izay avy naka ny sisa taolana avy nohaniko tao amboliny kaopy teo amin'ny sisiny latabatra ary nianjera ka izay nanaitra sy nampihiratra amin'ny masoko ary teo vao fantatro fa kay resy tory teo aho. Nagaga nefa dia toy ny zava-nisy no hitako sy reko fa tsy nofy. Dia ono izay nofy miendrika fahitana izay zany natapa-kevitra anao hiakatra ty Antananarivo? Eny tokoa, ny verimberina tamiko matetika izay nofy hafahafa izay ary tsaroako ny afatry ny Endrasoa talohany nafatesany izay nilaza fa aty Antananarivo mbola misy ray aman-dreniko sy rahavaviko ary rehefa naveriko ny jerendry eo ato taratasy ny tehirizan'ny adresy taty dia izao za tonga aty izao. Ny ahy kosa indray dia lava ny tantarako izay noko fa efa misy ampahany fantatro ao ihany tamin'ny fampiresahanareo mianaka. Nisy fanomezana natolo taon'ny fanja tokoa ty ary eto vao azoko ny tiany hotenenina taminy hoe andraso ny fiverenako ary atolory andra iny. Ny maty sy veriny intsony. Misy fanja anankiroa kosa nefa izay aina iray ihany ka mora tsy eo ny ray tsy toniny eo ihany raha eo kosa ny iray. Elo ihany ny fanja ary fanjatiana. Kanefa tsy omeko aloha velively ty satria panomezana izay miveriko sarobidy indrindra tolo tao an'ilay nofidin'ny fokotiavana mandrakizay. Amiko mantsy dia tokony hitovy ny ao am-pon'ny tolorana sy ny mpanolotra fa raha tsy izany dia fititerena ihany ka tsy miendrika na dia hoe afatry ny maty azy. Marina dia marina izany teny sy izany ry Zaka. Inona ny tianao lazaina ry Zaka? Na dia fanja ihany tokoa azy ianao ary tsy mbola nisy mipika ny fitiavako n'izany fanja izany dia tsy haiko ny aneranao andray an'ity raha tsy azonao antoka sekenao fa izany Zaka. Azoko ny tianao lazaina nefa mba azonao aseho ahy ihany ve mba ho jereko satria izy? Eny indro teny hafa atopoko io ry fanja ary mbola atopoko hatrano ho an'ny fanja malalako. Eny, tsara tarehy tokoa ianao raha havako. Eny, tsara tarehy tokoa ianao. Babinao foko ry mpiray firenena amiko. Efa babinao amin'ny fijerinao indray misirana. Fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Teny fidiko tao anaty baiboly mba hitoriky ny atopoko tamin'ilay malalako ka indro efa manolona eto indray izy ankehitriny. Aleo aloha fantatrao tsara ry Zaka na le fanjaolo tianao ana tsy izy vao atolotra ho ahy ianko. Herinandro izay ny lasa nanomboka tamin'ny fihaonantsika voalohany Zaka. Koa an'io dia tia an-tany anao moa tena hifanja ilay olo tianao izay nomenao ny fonao sy ny fitiavanao rehetra ny fahitanao sa fanja hafa mihitsy? Fanja tsy manana olo tiana ary iray ihany ny tompony foko sy ny tolorako n'le teny sy ny soratako tao anatin'le kadra foto ranom-bolamena iny izay manam-pirofo ny foko volamena tsy mety miofo hitoeran'ny fitiavako dia tsy iza fa hifanja izany ary amiko dia tsy misy fanjaro izany fa iray ihany izy dia ianao izany. Ianao nefa nanolorako ny foko ry fanja ary mbola ho atolotra anao an'io izany raha ekenao. Ka raha izany ho izy motsy efa namitaka sy nandratra ny fonao ary Zaka? Mety marina izany saingy volamena ny foko ry fanja ka tsy mety vasoko ary averiko ihany fa fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Tsy ry Zaka, diso ianao.
tsy izy afa sary ny andry fanjatiana ny manoloananao fa tsy le fanja izay efa ponina ambondrombe noho izany aloka no omenao toky ary sary no anaovanao fanaikena raha ity ahy ianao. Tsiry fanja malalako a. Le fanja nambondrombe no aloka nanoro lalana ahita ny fanja ny foko. Noho izany ny aloka lasa fa ianao ny tena izy. Ny aloka no nandratra sy nampahory ny foko fa ianao kosa ilay tsy misy mendriky ny fitiavako. Saka manaiky ankehitriny. Fanja malalako. Sambatra fa tiako anao sady tia. Ianao ny fanjary fanja ary fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Tsy fanja nambondrombe fa fanja ny foko. Ny farana teo fanja nambondrombe.